Alarby voalohany volana marsa 2024 manantitra ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy tonga somatsara eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny radio mada arabo mba ampirarintso tsy misy anavahana fa na ianao eto antoerana na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana an'izay arabo mba ampirarintso zay ataontsika arabo manjaka miadana samy mahazo ny lafifalo hatrany andafin'ny rika isorantsika lainary noho ny fitahiny sy ny fitantanany satria ratsy zay dia tsy afaka ny hitafa amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika ampatsevina ihany fa ny ahafahanao zany manaraka ny miara-manonja MPS radio mada dia eo zany ny MPS radio ny fahitalavitra MPS ny radio mada mazava loatra ny Facebook sy ny YouTube ihany koa ny firariana dia mba ahitantsika ny soa ahitantsika ny mendrika ahitantsika ny mety sy ny atao hoe mifanaraka amin'ny fiainantsika ao anatiny izany fandarana izany ka tonga ny fomba fijery zany mba hivelatra tonga ny fomba fijeryntsika ihany koa mba afaka tsara mamakafaka mandinika tsara manoloana ny fiainana amin'izao fotoana izao isorantsika ireo teknisiana marobe izay eo ny eto amin'ny foibe eo ihany koa ireo miparitaka satria izy ireo zany no karakara an'izay lafiny teknika zay afahantsika miaraka atao anatin'ny sary sy ny feo amin'ny alalan'ny miara-manonja MPS radio mada nahoana ny fandarantsika rehefa alarby tahaka an'izao dia miakatsehatra eto Andriamatoa Motarson aleloia zay efa mpitondra famakafakana efa eto izy dia ho avy eo ihany koa namana fanira zavy manantany iny manaraka eo moa dia mbola tonga eo ihany arakaraka ny fandaminana fa ny fandarantsika dia tonga dia mandeha avy hatrany ny anboantsika azy aloha zany hoe manahoana ny raharam-pirenena sy volana sisa dia tonga ny fifidianana ahoana ny fiatrehana zany sy ny sisa zavatra hita aloha zany zao raha ny eo anivon'ny fitondram-panjakana misy zavatra tsapa eo amin'ny ivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia misy zavatra misongadina ihany koa aty amin'ny mpanohatra amin'izao fotoana izao dia ny ataontsika hoe ny ray aman-dreny moraly ny atao hoe sokajy isan-karazany dia manana ny atao hoe hoentiny ihany koa miatrika hiatrehana an'izany fifidianana izany raha ny eo amin'ny mpitondra fanjakana zany zao dia hita hoe mikoropaka ny eo anivon'ny fitondrana mikoropaka maninona no mikoropaka satria le fotoana tsy azo tazomina mandeha foana le fotoana efa volana marsa sady sika ny hiatrehana n'ilay fifidianana nefa dia mbola point d'interrogation amin'ny ankapobeny io satria mety neritreritra hoe inona mety zavatra hitranga sao de isy izao ny daty mpifidianana nefa dia iny fanavoakan'ny seny tolo-kevitra aloha no nataon'ny seny hoe ino ny avaty aminay afa ny tena hoe mahaofisialy azy sy ny sisa anynivon'ny fitondram-panjakana anynivon'ny gouvernemanta mbola miandry sika hatramin'izao izay hoe teny ambarany eo anivon'ny gouvernemanta izay fa ny 6 novambra aloha zany ny premier tour dia fa iny efa nalefan'ny seny iny deuxième tour décembre dia manoloana zany rehetrarehetra zany dia mikofokofoka ny eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tena jerena ny sosialy ajanona ny fanaovana fotodrafitrasa hoe vaovao hoe ino moa tenendrareo hoe fotodrafitrasa le vaovao no ajanona fa fotodrafitrasa efa natao hatramin'izay dia toizana ihany zany ny communication vetesina makany amin'ny olona dia eo ihany koa nylay famerimberenana ny amin'ny tena mijery ny vahoaka malagasy tena mikarakara sosialy jereo zao fa misy ny hoe fizarana masom-boly sinsisa mijery ny tatsa sy ohatran'izany zany no atosaka zany eninivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao raha ny eo anivon'ny fitondrana satria maninona mikoropaka ary zareo mipanika hoy isika mipanika nefa zany rehetrarehetra any resaka sosialy zany resaka routine vo tonga teo amin'ny fitondrana ianao dia fa zay aloha
no tadiavin'ny olona voalohany amin'ny maha olombelona amin'ny maha olombelona fa tsy aty amin'ny 7 volana amelohan'ny fifidianana ianao avo amin'ny teny hoe tena hojerena manokana ny sosialy fa inona no natao hatramin'izay inona natao hatramin'izay ka tsy afaka de nanao inona nefa tonga ny covid ny covid tompoko tsy azo ialana bala mihitsy satria tsy isika rery ny trandran'ny covid ary sika nahazo vola be vaiza hatramin'izao ny fampiasana an'le vola ny vokatry ny fampiasana n'ilay vola nandeha nakaiza sy nakaiza ary manaraka an'izay rehefa ary taniny ny ainao manjery sy ny media anyvelany ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara momba ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao manontany zany ny mpanao gazety vahiny frantsay moa zany ny tena matetitetika mpanotanitany eo manontany hoe ahoana ny momba ny demokrasia any Madagasikara ahoana ny momba ny atrehana ny fifidianana ahoana ireny fanakanana ny fanehoan-kevitra sy ny hoe zavatra no karakarainy ny tiako Madagasikara atao abeoririka reny sy ny sisa de valiteny eno de ny hoe Madagasikara ne tena manaja ny demokrasia Madagasikara ne tena firenena tena miezaka mihitsy zao ohatrany hoe paradisa tia Madagasikara raha izany valiteny zany no raisina ohatrany hoe paradisa hoe tena mandeha tsara mihitsy mandeha zoli tsy misy problema miaina tsara ny malagasy miaina tsara ny tantsa rehefa enonao zany ilay fanazavana avy any amin'ny mpitondra eny zay moa zany le hoe fomba fahitandry zareo azy fa zao ane no azadinony misy masovo vahiny be dia be eto Madagasikara indrindra eto Tananarivo saika eto Tananarivo eto daholo no petraka ireo masovo reo tompoko dia ireo no masofon'ilay firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara ireo masofony raha nytaniny zava-misy etỳ Madagasikara izy fomba mpanao gazety manontany hoe inona ny zava-misy any Madagasikara fa ny maso ivo inona ny dikany hoe maso ivo zany hoe solo-tenanao zany any amin'ilay firenena be dehibe ny maso ivo eto tsy anonona izay satria maro tokoa izy ireo fa rehefa manontany zany zao ohatra hoe ny any États-Unis manahoana ny any Madagasikara de maso voany eto no anontaniny satria ireo miaina eto ka na inona fipasipasoana ataonao zany aninivon'ny gazety sy ny ainao manjery vahiny hoe tena mety mihitsy ohatran'izany ny olona nefa tsy mahafantatra ny tena marina ary akoatran'izay ihany koa dia ny any ivelany eny tsy zay teneniny eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany no enony fa enony koa ny ety anivon'ny mpanohatra ity miara-manonjy atao amin'ny MBS Radio Mada ty misy mandika teny ty misy mandika amin'ny teny anglisy ty misy mandika amin'ny teny frantsay ty amin'ny teny allemand amin'ny teny espagnol amin'ny teny arabo amin'ny teny sinoa ka na ny teneniny aty amin'ny fanoerana na ny teneniny eo anivon'ny mpitondra dia enoniny any ivelany daholo fa ny any ivelany tompony sehatra raisam-pirenena tsy mieno feon-dakilozy tokany ka ohatra ianao zany hoe eo anivon'ny mpitondra de hoe anatsaratsara sy ny sisa na tsaraina toninona reo rehefa mbola manjaka aloha ny fahantrana de iny ny zava-misy no tsy maintsy ho fantatreo foana na sarotsaromana daony aly ty zavatra tsy mety rehetrarehetra ty le izy any iainany isanandro tsy zahatra fironona mandalo fotsiny zao ny ambasadeur ny firenena anankiray mandeha tsy midiga etsy amin'ny ty amin'ny faritra nosy-patrana ty ohatra hoe andeha ho any Pasika any mandeha midiga izy tonga de zordira be etsy ananiny etsy savovo nefa ohatra ny tendrombohatra eo amoron-darany eo mihitsy de mbola mandeha ndray ny hoe ka io ane zao ka io tsisy an'izany ny fahitany olo azy fa tonga de hoe zao ny avy rehetrany gasy ka reo masovo reo mahita ny zavatra maro eto amintsika tsy afaka mihitsy izy hoe ndeha amidimidinao zany izy ihany keo misy ihany keo mpanao gazety vahiny zany maro tonga eto ary reo tsy azonao hoe terena hoe aza teneniny zao aza teny ka izy miaina an'lizy afa mantsy ny hoe hitaterana
fa ny maso vovahiny eny tompoko miaina ny zava-misy eto Tananarivo, miaina ny ty embouteillage be ty, miaina ny fahaloton'ny tontolo iainana eto Tananarivo, miaina ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana, jereo tsara eto Tananarivo eto rehefa hoe vazaha na vahiny mandeha amin'ny fiara, tsy misy mampidina fitaratra zany. Na mafana be tonino reo anaty fiara fa aloha mandefa climatiseur, aka voan'ny sery de aloha mbo miaritraritra sery eo, fa tsisy sa mampidina fitaratra, noho ninona, noho ny tahotra, ny sity mahery, zany veny de hoe de mandeha ve zany? Noho ny tahotra ny sity mahery, noho ny tahotra ny alatra isan-karazany firy ny vahiny efa very passeport eto, nyapanapana eraky Tananarivo, tratra ny aripôsy, teny rehetrarehetra teny, zany ny tena zavatra misy eto Madagasikara. Ka raha ohatra hoe misy mitora fanazavana any amin'ny hainao manjery any ivelany any hoe tena mety ny eto Madagasikara, tena hoe miezaka ny fitondrana hoe manao ny hoe fampandrosoana zany, zay maso ijereny azy. Fa misy koa ny maso hafa izay mahita zavatra hafa mihitsy eto amin'ity fireneny ity. Zay ny momba an'iny resa-pifidianana zany zao ny tena resaka, de io moa zany resahana foana hoe ny FFKM io zany tonga de efa mandray ny andraikiny io, amin'ny anao ny fikonan-doha, ny ray aman-dreny ao ny FFKM efa mikarakara zareo. Io tsisy akandriandro zany satria vao mivoaka le nytenen'ny seny iny le daty de efa compte à rebours isika, mandeha ny fotoana, de izay de ny seny iny moa zany manao zay andraikiny any izy amin'ty resaka hoe fisoratana anarana sy ny sisy ty, mbola betsaka ny ezaka, fa de ny tiako Madagasikara moa zany de manao ny aintsio zavatra amin'izay hoe famporisihana ny olona anoratra ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana. Rehefa tsy anoratra ny anaranao anao ao anatin'ny lisy-pifidianana, matetika mantsy le resaka négation ny tena ohatran'ny mora azontsika olo-pirenena, le négatif, le hoe zavatra tsy mety. Rehefa tsy anoratra ao anatin'ny anaranao ao anatin'ny lisy-pifidianana ianao de ry zalany anoratra anarana zay tiany ao, zay le izy. Eo anao vao gaga rehefa ry ananinareo fa ahoana ty, fa ahoana, fa to misy an'izany, maty ara mbola vitan'ny sasany manoratra azy anatin'ny lisy-pifidianana, vao mainka ianao fa enao olo-pirenena ny tsy anoratra ao, tonga de fa zay nena tonga an'ireny doublon sy ny namany reny aminarana miverimberina sy ny sisy reny, zany tsy tokony hisy mihitsy na ahoana raha vao resaka hoe fifidianana. Io zao ny any Nigeria, sa anao Nigeria bisy ny tadavintsika eto, vita ny fifidianana président repoblika tany Nigeria tamin'ny sabotsy, de efa nisy mivoaka nandresy zany, mbola vonjomaika io le candidat antsoina hoe Ebola, 450 isan-jato mahery, izy moa zany avy amin'le toko le teo amin'ny fitondrana fa le mpifaninana tamy tonga de menimenina am'izay, ary mba nanaraka an'io fifidianana tany Nigeria io moa ny tena, satria ny tena mpanao gazety de nanaraka akaiky de akaiky isan'andro, fa eninao any hoe violation amin'ny resaka lalam-pifidianana, eninao tao hoe fifidianan'olona, satria tsy fantatra tsony, tsy voafetra tsara hoe ohatrina ny vola olona anina zany, isaky ny candidat zany amin'ny resaka propagande sy ny rehetrarehetra, satria lay fantrana de misy manararoatra amin'ny fifidianan'olona. Tandremo io le efa nahavo io le efa nahavo, le fifidianan'olona ty, io tsy maintsy resahantsika mihitsy io, akoatran'ny hoe famporisihanan'olona isoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana, de tandremana tsara ny fa misy mividy olona, tena le olona mihitsy mividiana raviravizana vola, satria matanjaka ny herin'ny vola rehefa mahantra sy ao anatin'ny fahasahiranana le olona. Zany miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana zao, dieny zao zany, de zay aloha de efa hiteny foana manomboka eto, fa de ataonay dridrangilo tandremo ny resaka hoe misy mividy, ny safidy zany, ny maizy anao zany, satria hoe retsy misy manambola be sy ny sisa, ny sasany me any ambadimbadika any nefa manangom-bola izy fa le vola moa avaisa, volanao olo-pirenena ihany eny io volanao ihany io, ka misy mieritreritra hoe rehefa mampiasa vola, rehefa manatosaka vola de ho azo mora foana any safidin'reto olona ireto zany, satria tsy pazana kely, zay no navody teto Madagasikara nandritra ny fotoana maro mihitsy
zay mihitsy le fiteny tsy pazana kely de mikoropaka le olona hoe de mifaropaka mampalahelo le toejavatra ohatran'zay ka io zany a de ao anatin'zay ihany ko ny tsy maintsy hoe ilazana ny tena marina ny tandremana eny ary andrimato motarson alleloia miarabanao indray aloha tonga eto amin'ny fandarana alarobia ny andro moa zany de fa eto ianao a misehatra mitondra fanazavana sy ny maro samihafa resam-pifidianana resaka fiainam-pirenena resaka sosialy sinsisa inona ny masaka netin'andriamato motarson ary dahoary mirabanao rina miraba reo olona manaraka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny mbs sy ny radio mada miraba ireo teknisianina samihafa mpanao tsy lazaina any ambadika any irina moa teo de efa nitondra fanazava-kevitra kasika an'le fifidianana le izy angamba mbola taridresaka fotsiny taridresaka iny zany fa le izy apetrakitsika amin'ny lafiny akapobe am mihitsy ny fomba hijerentsika n'le izy atongavatsika hoe inona zany ny tokony ho ataotsika vahoaka malagasy zay mihitsy fa ny zavatra mitranga nge re olona de zao fanena aminay nareo tozonareo hoe taitairo le vahoaka fa nareo zany ohatrany tsy mirototra mihitsy fa nga reo mpitondro reo hipetra-potsiny tonga de zany mihitsy ny retsaka ohatrany tsy de misy fiarabana kory ary fifampiarabana tsy vita fa tonga nareo ohatrany mijerijery fotsiny de miala zay zany ny fahitany azy tsy hoe diso izy fa de zay ny mandray an'zany hoe ohatrany tsy ampy le fanetanana zany ataonay ny fiheverany azy ka de ezaka bebe kokoa zay anentana tsika vahoaka malagasy inona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena fanjakana tsy manam-bola zay aloha resaka am be debe tsy manam-bola ny fanjakana rehefa tsy manam-bola izy tsy afaka anao an'io fifidianana io iantoka an'io fanjakana malagasy fa tsy maintsy mitodika am'ireo mpamatsy vola nefa misy fepetra maro samihafa takiny zay izy vao manaika amatsy vola fa ny zavatra misy mantsy de zao tsy mahatoky an'ireo izy mialatra any amin'ny ambony indrindra ka hatraty amin'ny talia isan-karazany any amin'ny ministera tsy misy atoko isan'ireo olon'ireo hitatsika misehatra maro samihafa zany mandanja lalana izy de mampiditra vola le mpandanja lalana de tsy alohany karaman'ireo olon'ireo ohatran'le ministeran'le mpitondra tenin'ny fitondrana raisy ny volan'ny artista atao amin'ny omda tale generalin'ny ministera ny tena zany tsy alohan'le volan'ny artista zany ny olona mpitondra atsika ohatrohatr' zany doly maka olona izy ao am' sehetry ny fahasalamana miasa le olona ataozao tsy alohany ko le vola zay ireo ka tsy misy mahatoky an'ireo tsika vahoaka malagasy tsy mando volan'olona eloka eo anatrean'andriamanitra le hoe mampiasa olona nefa tsy mandoka rama de efa zay ny toetra n'ireo raha iresaka tamin'ny covid nytenen'ny rina teo hoe nahazo vola be tsika vidy toyota fitopolo toatra ny tsy hitako ara le toyota fitopolo rina hoe mba aiza kory hoe misy soratra hoe covid de zay saly izy nareo de aveo naverina de ny vola tsy hita tsy fantatra fa de zao ny zavatra fantatra tsy hita tsony le anina ka zao tsisy mahatoky an'ireo ary zay ny tena olan'io fitondrana io tsy atoko isan'ny olona io tonga ho azy le izy joro ny ffkm fa maninona moa ny ffkm mijoro ozy rina teo hoe reo ange ny autorité morale tsy hoe izy rery misy reo ray aman-dreny hafa any am' toerana samy hafa any fa raha ny abe ny sehitra raisiny ffkm zany sady efa hatram'izay tonga hatrany am' fokotany izy tonga hatrany am' commune isan-karazany mahenika am' madagasikara ny ffkm de mijoro izy am' maray aman-dreny azy fa ianao rehefa ohatra olona hafahafa inona ny tiako resahana am'le olona hafahafa ohatra hoe misy toroteny de mahatsiary voatsindrina ianao hafahafa ianao zay satria tenin'andriamanitra nytorian'ny ffkm de mahatsiary voatsindrina ianao tokony hibebaka ianao de zao reo ffkm reo tsy misy hoe ity angalarako na ity halako tsy manana an'zany reo fa mazavy reo olon'reo dinona ny zavatra ataon'ny ffkm ankehitriny manao chronograme izy inona ny dikan'zany programe ho taterahana atao anatin'ny fotoana fohy fomba nainaovany azy de zao
ary akaiky ny septambra izy ny manomboka de miverina makaty am volana marsa hoe raha ity zany a akaiky ny fetim-boan'ny premier tour a de eto zany tsika efa tokony vita ny inona concertation nationale eto tsika vita ny fikarakarana lisy-pifidianana ny senia ny ACC fa na ny seni sy ny ACC arange tsy atoko isan'ny olona ireo ACC reo vo nanomboka teo ny asany a nanaiky ny gouverneur ny nataony voalohany tena fandrikan-dalàna lalam-panorenana zay ny seni a voaingana teo izy hoe 31 janvier ny tapitra ny asa ataon'ny seni de ozy ny antoko MMM hoe tsy mariny zany fa mbola nanao foana ny seni zany ny zavatra mitranga ny eto amitsika zany a sady tsy milaza marina ny olona manana ndraikitra eto am'ty fireneny ty no tsy menatra ka de alao a mampirisika an'ireo ray aman-dreny am-panahy amin'ny FFKM tsika handray an-tanana ary mampirisika ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara handray an-tanana tanteraka ary anosika ny FFKM amin'ny fanarahana maso a sy ny fananganana ny concertation nationale ary ny FFKM enony ny setriraisam-pirenena teny a efatram'izay mihitsy ka lizy angerina zao ahy enao a isaky miteny ianao mandainga iza moa zany le ino azy fa ny FFKM mange a ny FFKM mandainga ka zao ka tsy zay eny zay le izy raha tonga de matony iresa-pirenena mieno raha jerevana hoe amin'ny maolona reo anga mandainga tsy zay loatra fa reo miteniny marina de voatsindrona ianao zay le izy ake zay le izy miteniny mariny reo a hoe misy zao ny tsy mety de mahatsiary voatsindrona ianao de halanao aza mieritreritra hoe ombiny hoe izy re ombiny izy mihinana an'ireo varin'olona reo fa esory aloha le omby zany inge mariny zay no isy zay de rehefa aveo anao mijery zay hoe ahoana ny tokony atao ohatra mena iny fa de zao ny FFKM atoko isan'ny olona tsy tian'ny FFKM ianao mahatsiary voatsindrona ianao am'le tenin'ny fahamarina satria maninona ianao tsy milaza marina fa raha ny soratra masina ny anaranay ary fantatro fa ny anaranareo de zao ny mpandainga sy ny ray ny lainga de mazava hoe iza ny olona tahaka an'izany zao ararizy ry vahoaka malagasy efa nyteneniny rina teo isorana ny rina indrindra zany ary efa nyteneniny antoko timo antoko samy hafa hoe rehefa nanao ny fanentanana ny timo aloha ny tena hitako nanao fanentanana folora valomanina sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra nanao fanentanana hoe mandehana makany amin'ny fokotany misoratra anarany nareo mahita anay miteny hoe ary nareo zany ohatrany tsy taitaitra fa nga everinareo moramora reo ange tsy petrapetra fotsiny misaotra nareo miteneny zany tena ampirahalaina ampitiavana ny tenenanareo an'izany ka zao itsika re tokony hifanentany tsika rehetrarehetra eto amin'ny radio zay a eto amin'ny tele zay a manosika ny olona marina mihitsy ny teneniny rina hoe rehefa tsy soratra nareo de ho fenondro zareo io taremarika io hoe 3 tapitrisa ny isa mpifidy zao izy efa mihoatra ny 7 tapitrisa tamin'ny anina mantsy a efa tonga any 10 tapitrisa tamin'ny voaloha mantsy hoe 7 tapitrisa de ny seni aragaga hoe ary toatra ny rehefa netanina zany retolona reto de tonga mbola mila mafimafy no zany tsika fa azadino ho an'ny olona mivavaka na tsy ao anatin'ny FFKM mara ny fiangonanao de mivavaha fa rehefa mivavaka nareo a tsy manam-pahefana amitsika ny asan'ireo hafahafa reo zay ny fomba hitenenako azy fa de zao ivoatra moramora ivoatra aingana io a ary zao nge rehefa tsapan'ny olona hoe tena misy fetraikany le fanentanana filora valomanana rehefa miteny moa filora valomanana zay nga ohatra ny filora valomanana filora valomanana fantatry ny olona rehetra ny hoe ekeny sy ny etsetra satria inona zavatra mitranga mbolo iverenako aminareo zay lohevitra zay amin'ny manaraka hoe inona ny mba havoaka ny retolona reto a any enjehana ny filora valomanana no teneniko zay amin'ny manaraka de efa ambarako teny zao mba inona moa tisyndreo mba tsisy ny tongotr'ireo afaka hiazakazaka am'zany fanenjeny zany fa nytiako resahana manentana anareo filora valomanana noho ny fitiavanareo azy tena miazakazaka tokoa ny isa
nisa tokantrano de voateritety faritra ve zany filora valimana nanao an'izay vo ho tongotsika ny radio ny tele manentana eto a de mifanetanareo fa zao ny tim mange tsy tokony homenatra satria ny tim milaza marina zay aloha zavatra tsapako zay a tamin'ny fotoana nesako tany avaratra tany tsy menatra mihitsy ny olo hoe zay tim fa le hoe atoko hafahafa tsy maintsy hoe nisy ala zavatra hafahafa kely natao le fetsifetsy kely ny fetsifetsy zany ao anaty baiboly zany a hafahafa zany fa tsy misy hoe tim dinginiko fetsifetsy efa niala dolo le olo loatran'izany ka ny tiako resahana miaino fandaharana sy ny vaovao eto amin'ny MBS a de mifanetantsika nareo raha mametsiny anay a hoe tsy ampy mifanetananay zakanay zany isoranay ary nareo a mampatsiahanay an'izany hoe ay ve mbola misy ohatran'izany a fijerin'ny olona ka dia manezaka zay de zao tokony maneotsika any amin'ny faritrany hoe ilaina ny fifampiresahana mialohan'ity fifidiananyity ilaina ny concertation nationale tokony tsika any amin'ny faritra koa mba maneo hevitra am'izany amy sehatra iraiza hoe mivory ny vehivavy mivory ny tanora mivory ny atoko samy hafa mivory ny zao hoe de maneo hevitra am'izany hoe mitaky an'izany tsika mba hazahoana manosika ny reto FFKM reto a andray an-tanana an'izany any amin'ny fiangonana rehetra any nareo fikambanana maro samy hafa any a mifanentana mba hatongavana am'izay concertation nationale zay fa io seni io mila amboarina io fa tsy manaonao zavatra ananiny eo de hoe ay manao zay atokisana ny faatokisana zany ange tsy hoe manao zavatra kely hoe ay mandoko varavarana ao de atokisana io fa tena manao asa tsy zany ange amy zavatra rehetra ataonao tokony atokisan'ny olona ianao vao manomboka nefa ianao a ay mijanona 31 janvier ny asan'ny seniny amin'ny liste électorale volana février anao mbola manao ahoana no atokisaka zao io seni io angatahana ny fanovanana io ny HCC moa de efa fantatrareo hoe vao nanomboka izy de ny gouverneur ny nakalazainy ary ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena PDB no tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fiantsoana ny député vao nametraka motion de censure tsy mandeha araka ny lalam-panorenana reny ka ireo ve ny ministre lazay ny ministre ny finance fa zay anangana état de droit odo io atrahatreto tsisy firenena tandalany zany eto ary de manaonao foana ka zay tsy misy mahatoky an'ireo de aloha ny ray aman-dreny hoe FFKM tsy hoe lasa inona ma institution d'état reo tsy zay fa aloha izy re no itokisany zay miteny ratsy ny FFKM nge ka manaporofo an'izany raha marina de ho ita eo fa ampangainy laingany eo zay olona manao an'izany zay le izy de ohatr'izay rina hoe tena mila mifantoka tsara mifanentana tsara rehefa mifamangina reo a na mivory tsika rehetrarehetra any amin'ny sampana samy hafa sy ny fikambanana samy hafa misy atsika de mifanentana hoe ahoana fisoratana anaranareo hoe efa vita ve nenareo hoe ataovy rere olona de mbala zao ny fianakaviana sy ny ankonana rehetra fa ay ty ho iray ny manonja tsy sangisangy io a ary tsy olona ray no nyteny tamiko a ozy ny namana olo ty reo angely ty zava-doza angely ty no manireo kara-panondro ary efa nalany tao amin'ny imprimerie nationale mba azahoany manao kara-panondro arak' zay tiany de anome kara-panondro arak' zay tiany de ametraka an'izany eo anatin'ny lisy mpifidianana arak' zay tiany efa reo ange fa manomana zavatra hafahafa mihitsy ka itsika raha tsy tairina mafimafy tsika tsy homailo am'izany fa zao na izany ara no ataon'ireo a mba zaraiko aminareo a tsy de hoe mino iza akory fa zaraiko amina tsy maharesy ny herin'Andriamanitra ny herin'ilay ratsy tsy maharesy ny herin'Andriamanitra zany fa mibilisatra foana zany de rava ka ataovy mifanentanantsika rehetra de mivavah apetrao amin'ny tompo apetrao amin'Andriamanitra fiainam-pirenetsika ohatra lehibe aseho anay aminareo
tranga tamin'le cyclone. Le cyclone tamin'ny herinandro tsy mbola nisy cyclone ngeza ohatran'iny atriny nisy cyclone 4 taona. hoe nahery vaika. Nahery vaika sady ngeda be 300 kilometatra ny savaivony, ny rivotra hoetany 500 kilometatra isan'ora, miditra ny akaiky ny lareny eo izy, ny ena tapoka ny herin'io cyclone io rehefa akaiky ny Madagasikara izy, marina fa nisy ny hoe olona maty 7. Maneho fiarahamory am'ireny fianakaviana na moy havana ireny, maneho ny fampaherezana ho an'ireo olona tao anatin'ny fahasahiranana samy hafa vokatry ny fahasambajavatra izay eto. Fa zao 68 000 zao no raha hoarina tamin'ny Batsiray tsy atsasaky le cyclone tokony ho tonga ny herin'ny Batsiray, nefa reny ny fahavoazana tamin'ny Batsiray. Raha mato minisitra mantsy rehefa niresaka tamin'ny fampahalalam-baovao tany ampita de ohatran'ny hoe tena zay vao tena nisy cyclone ohatran'iny, tsy marina eny e, zay foana mola izy e. Tena le Fredy natanjaka, tena natanjaka, indroa ohatrany Batsiray ny heriny a, fa no tsika mivavaka sy mangataka amin'Andriamanitra ny eny. Na ny frantsay arange gange, fa ny fitenin'ny frantsay hoe ny olona dondrona tsy mino ny données météorologiques. Ny données météorologiques nefa tena grave be ny zavatra hitranga, ary nefa de hiry zareo aragaga fa rehefa hiditra akaiky Madagasikara le izy a, ny ena tapoka ny herin'le cyclone. Na ny tao alareny eo ary sabotsy izy de fa nyteny hoe tsy mianatra mikatona daholo ny école, tonga le anina ohatrany tsy de nanahoana loatra le herin'le cyclone, niditra nakaiky Madagasikara izy a, tena ny ena. Ka izany a tsy fahaizan'ny fitondrany zany hoe de nekely no herin'ny Batsiray a ny herin'le cyclone, tsisy idirany zany. Itsika vahoaka malagasy mitondram-bavaka ny firenena na tonga an'izany fa samy gaga daholo teo anatreny zavatra mitranga. Hoentina manam-porofo aminareo zany hoe io zavatra kononkonon'ny fanjakana io re olona tsy matahotra an'izany tsika e, tsika mivavaka tsy matahotra an'izany tsika, fa mangataka amin'Andriamanitra tsika mba ho vita tsara ty fifidianany ty a, de andeha arak'izay tokony ho izy a, fa ny herin'ny maizina, ny maizina ange tsy maharesy mazava e. Zay foana rina ka marina zany hoy totomota hoe ataovy mifanetanana de mivavah, zay mihitsy le izy tsisy kanina mihitsiny zany. Fa de tsika moa zany zao mbola atao anatin'le fotoana zay aty amin'ny fikarakarana, mbola aty amin'ny resaka lisy-pifidianana aloha tsika, satria de zao le izy io ny laklean'ny hoe fandehanan'ny fifidianana iray manontolo. Io lisy-pifidianana io raha vo io no vo, raha vo io a no mandeha amin'ny tsy tokony ho izy, misy anarana tsy tokony ho ao, misy anarana diso, misy anarana veriny indroa, misy anarany veriny impolo zay impiry, ohatran'lefa le nisy tamin'ny fifidianana teo aloha. Raha vao io lisy-pifidianana io tompoko no misy fahavoazana de anao randra-tariana io a hatrany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Voka-pifidianana tsy izy araky ny tokony izy no mipotra eo, raha vao vo zany a ny lisy-pifidianana. Zay no mahatonga nyty resaka isanandro atao dridrangilo ty hoe lisy-pifidianana io ny lakle. Misoratra anarana ny anatin'ny lisy-pifidianana de manara-maso, jereo daholo sao de mbola miaverinao ny olona maty ny amin'ny fokotany eny mifankalala daholo e. Ary io lisy-pifidianana io tompoko tsy any olona ray, tsy hoe andrahanina eo fa any mivoaka malagasy ny tompony io. Zay le izy. Fa mahagaga Andriamanitra motoaritra maninona tsy afisena eo amin'ny fokotany ny mahalalan'ny olona hoe tena efa ao ny anaranay na ohatra zay. Ianao ne mety mahazo an'le taratasy maitsomaitso e, hoe tena voasoratra raha be mananjara rina Andrianaly zao de voasoratra ao anao zany de eny ary fatatrao hoe ahoana ny soitin'iny ka valy fanontanianao rina. Fa ngamo reo olona reo plaza marina na any amin'ny Facebook reo a, fake tsikina no ataony inona le hoe raha milazany any apafolo mba misy zavatra ny tranga fa ny 7 tsy marina daholo ny teneniny, ka reo mba hanafiainany an'le zavatra nge tsy afiseny an'io. Fa raha ny marina
zay mantsy le izy oa satria raha tapitra tamin'ny 31 raha te apahatoky raha te apahatoky raha mitady mifatokisan'ny olona ny seny raha ny lozika dia atao petadrindrina tokoa eo amin'ny fokotany io isaky ny fokotany atao petadrindrina hoe reto a asio no ato fitaratra a tsara de mazava ny resaka zay zany no tokony ho izy zany e zany maninona ny tsy atao le izy zany ve de sarotra za andainga za angalatra zay niny tena zay ve ny eritreritro ataoko teboko zay fa dengany e ka tsy ho zany fa de anaraka ny tenindrina hoe mba afiseho eo amin'ny fokotany e de zay le izy satria mantsy ny mahatonga an'izay hoe tapitra raiky amby telopolo janoary raiky amby telopolo desambra aloha de avy eo nitarina de hoe tapitra hatramin'ny raiky amby telopolo janoary 3 ilay fisoratana anarina zany tam'le misy endren'le agent recenseur tonga any tokantrano reny hatreo amin'ny raiky amby telopolo janoary 3 zany de zo ny vahoaka malagasy ray manontolo no mahafantatra hoe nanahoana ny résultat tao anatin'izay teto amin'ny fokotaninay na zay fotsiny ara aloha teto amin'ny fokotaninay io zany tsisy teto amin'ny lista raha fa nisa fotsiny aloha nisa fotsiny teto amin'ny fokotaninay nanahoana zony tsirairay mahafantatra an'izany fa io tsy vitany hoe oka aloha fa zao ka efa misy fandaminana fa tena hoe zo amin'ny maha-olo-pirenena no mahalala an'izany hoe manahoana nanahoana ny vokatra tao anatin'izay taremarika ona fahitany totongonta zay ka zay mihitsy zao nge mifatoka isan'ny olona tsy azoazo fotsiny fa ezahanao a ny olona atoky anao dinona ny zavatra atongavana am'izay a manao ianao 31 janvier 1er février zany hoe ny taremarika eto amin'ny fokotany a de zao nisany mpifidy zay fotsiny aloha no avoaka de efa mahataitra ny olona zay hoe tena ambany be izy zany fandaotsika raha mitady mifatoka isan'ny olona ho anyseny reto ange efa ireto olona reto mbola iverina am'izay resaka zay tsika rehefa aveo rina fa fomba samy hafa de mampiseho tsy atoko isanazy reo olona reo fa tsika mba mampirisy hoe metimety kokoa rery seny e mitady ny fatoko isan'ny olona raha te hito eo nareo sarotra be moa zany be de be loatra ny zavatra tsy norma ataonareo de zao afiseho hoe tamty 28 février ty a zao ny taremarika voasoratra hita atao anatin'ny fokotany manerana amin'ny madagasikara isa-pokotany mihitsy fa tsy hoe ny fokotany any anivorano avaratra any anivorano any moa be de be sy ny atsira be de any tsy misy fa de ny eto ananiny eto any no avoaka fa aloha ivoaka mihitsy era amin'ny madagasikara omeo baiko ny filohan'ny fokotany a amoaka zany taremaritra zany am'izay ko mba ho hitan'ny antoko politika rehetra hoe atsy zany mila mafisina amin'ny fanetanana mba azahoana zany ange ny feraha-miasa tao e fa izay tsy te aneho tsara zay a de mangataka an'izany zay mba hitanay a ireo cadrenay anitsina fomba fiasa ahitana hoe lesoko atony mila atao mafimafy ny fanetanana zay reny zavatra azo resahana zao mantsy fanamarena momba zay ny totomota am'ty le hoe fisoratana anarana ao anatin'ny lisy-pifidianany ity zany fanetanana dia tsika moa zany manao tsika dia manao ny tiako madagasikara manao zay ho afa mihitsy ny président Marc Ravalomanana satria io lisy-pifidianana io ny lakle amin'ny fahany fifidianana mandeha araky ny tokony ho izy de zao tsika miditra volana marsa de hoe any zavatra tsapa de hoe efa niakatra aloha zany efa niakatra tonga folo tapitrisa fa mbola tsy ampy fa ampio nyfanetanana taremarika kapobeny zay faraka le teny teo ao amin'ny fokotany misy ny tiako ho fantatra mihitsy ao amin'ny fokotany misy ianao fantatrao ve ny momba n'zay fandehan'ny soratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana zay le 10 million mantsy akapobeny iny fa isa-pokotany ao amin'ny fokotaninao io fantatrao ve le izy zao rinange zao rery vahoaka malagasy ny atsona hoe ingénierie de fanamorana asa zay ny dikan'izay ka mba hanamora n'le asa angatahana ny seny mety ilaza ngamby izy hoe
tsy vita zany eran'ny fokotany mialatsiny a fa tsy mariny zany a Onany fa ny distrika mapakatra an'izany ao aminareo de vita zany fa zao raha atao hoe sahiranareo am'izany de ameo isaky ny commune ary zay farafaratsiny farafaratsiny apakaro isaka zao nge le ingénierie mamene tsipriany mihitsy mantsy zay ny fanamorana an'le zavatra amenareo ny atsiprian'le totanisa voarainareo isaky ny commune apitainareo amin'ny rehetra de anjaran'ny toko rehetra misy zay miomana anana kandida amin'io fifidianana io a ny manao ny hetsika zay tokony ho ataony zay le izy fa matonareo tsy mamoaka an'izany a fa any amin'ny présidence sy ny ministra no alefanareo a tsy mariny zany ataonareo zany ary tsy mety zany ataonareo zany fa tena mialatsiny am'le fitenenana ohatrany hoe mitanila sadinareo aty am-piandohana fa avoay ho fatabahoaka isaky ny commune hoe tamy valo amby roapolo février a tia ny taremarika hita tao amy commune zao a distrikan'zao a faritra zao de mazava ny resaka de isoranareo rehefa ohatrohatro zany ny fomba fiasanareo a de mba miverina tsy kelikely ihany le fatokisana fa raha izao a mialatsiny miala fondro miala salohy fito ka fandiniana taremarika mantsy ny am'izao fotoana zao zany zao ny afahana megna de ohatra hoe le taremarika tamy fifidianana tamy farany hoe ohatra hoe aizany toerana tena be mpifidy indrindra reto Taninarivo zao de premier arrondissement boriboritany voalohany nanisany tena be mpifidy zany de misy a ny boriboritany hafa zany a somary latsa-datsaka kokoa io zany tsy samy hoe ary be-ponina ary vitsim-ponina normal be zany karaha mba te anontany ary za zao hoe ho an'ny boriboritany voalohany eto Taninarivo firy ny voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana mila précision gasy mila précision fa tsy zavatra hoe akapokapy be ny fotsiny zay mantsy le mahavo zay de zay ny lolovony sasany eny lolovony io rehefa akakokapy be ny io fa rehefa hoe précision ny tadiavina vaoaka malagasy am'izao fotoana zao de mitady an'izay précision zay ary mila sary-piaro sy mila sarotiny isika satria rehefa tsy taitaitra eo isika de eo de ataony sasany ohatran'ny resaka fanendrena gouverneur koa io nefa tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana firy amy tokantrano ento Madagasikara manana lalam-pandrenana de samy safosafo loha daholo nefa tokony ianana de vakina le izy fa rehefa samy manana an'io ary samy mamaky an'io a de sarotra ho an'ny sasany ny manao zay ataony any zany amin'ny hoe zay tiany anaovana azy de ohatr'izay ihany keo le lisy mpifidianana sy taremarika resaka taremarika mantsy zany zao eto zao tsika atreto hoe firy de lasa firy ndray fa taremarika akapobeny iny de mifanetanana moa mandeha any fa ny any amin'ny isam-pokotany a mbola tsisy mahalala allo atao isa commune aloha no angatahana amy senie fa Taninarivo mantsy a commune Taninarivo efa 4 million mpifidy fa aloha amin'ny renivohim-paritany zany a disaky ny arrondissement ndray mba taremarika angatahany hoe firaisana voalohany fa roa ohatro zany na ny Thomas na Mazenga Antsirana na Tuliara Fianaratsoa ohatro zany de zay a isaky amin'ny commune urbaine zany a dia avoaka ny taremarika fa sisak'izay a de ny commune daholy no anaovana azy a ary mba ilainy zany a mba hivoaka ohatra hoe amin'ny herin'ny androany ange mba hitan'ireo a tompona ndraikitra politika isanambaratongany hanitsy ny fanetanana atao hoe aizany tokony atao a mba hampirindra tsara n'le zavatra ry seni a dia ampandeha tsara n'le fifidianana zay ny mahatonga anay a malaina nandratsy zay zay ny mahatonga anay a mamerimberina n'le izy fa de zao apetraky tsika amin'ny FFKM ary angatahantsika ireo mpiara-miombonantoka ny FFKM koa mba homeny sorabola hazohony manatanteraka le concertation a azohony manara-maso a an'le fifidianana fa tsy resaka somongo ty fa tena izy ty ka de zay no angatahana aminareo rehetra fa de mazava ngambo zay a ka nahitanareo ary zay eny an-dalana eny sy eny amy toerana samy hafa hoe tena mbola pioranga isorana inareo isorana izy am'izay rehetra
fanamariana ka zay zay indrindra mantsy raha-pireneny ty ary ty taona telo amby roapolo sy roa arivo ty tsy hiverina intsony tsy hiverina intsony fa raha ohatritsika tsy mandray andraikitra am'izay tandrify atsika indrindrandrindra am'izay le hoe fisoratana ao anatin'le sy mpifidianana zay a de ho avy indray le fanenenana tongotra mahatanana izany zao nefa ny fiainantsika efa jerevy ty izy jereo ty fiainantsika ty ny sirangama sisa hoaniny hoe tsy miakatra ny vidiny fa miakatra daholy na sarbo na siramamy na menaka na vary na zezika na masom-boly na fanafody nininy io resaka vidim-piaina io tsy maintsy resahanay foana na iza faly na iza tsy faly satria io no fiainana isan'andro san'andro 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 de io misy manararoatra satria hoe taona amin'ny fifidianany ty de ho avy eo am'izay tsika tontomota le fampiasana n'le vola le herin'le vola ahoana io ny herin'le vola manoloana n'lay malagasy 70 tapitrisa mahery efa difitry ny fahantrana dia ato misy vola miraviravy eto seroa anaovana fampisehoana sy ny sisa entina nambatambazana an'lay olona zany zay difitry ny fahasaranana hiatrika an'lay safidy ka le resaka vola raha azoko tsara ny tinindrina ho resahana le hoe famerana ny vola ampiasain'ny kandida zany anisan'zay fa le hoe le herin'ny vola mihitsy ao anatin'le fifidianana ka le herin'ny vola zay efa lasa filozofia be zany ka zay indrindra topoka zao inona zavatra any amparana any ny olona ho ty tena ho ty vola zay tsy manaja ray aman-dreny zany ny zavatra nampianaranay zany ka tsogagytsika raha hoe zany ny zavatra mitranga kehitriny ary ampiasainy reto mpitondro reto amin'ny zavatra ataony de na fitantanana ny fiainam-pirenena hoe ara-tsosialy ary zany no ataony androany izy mamery cantone anao de amy 2026 indray raha ohatra ka zay ndray vao misy zay ka aza misidoka an'zany fa zavatra tsy maninona ary ianao na tsy mihinana an'zany ary reo raha le omeny efa somary fidividin'le olona any atorana de mba makakely moa le olona mialatsiny kely noho ny antony samihafa eny ary toizantsika ihany ny fandarana miara-manonja MBS radio bada tontomota koa moa bebiantso maro ny andraikitra maro samihafa efa tsindrindony ihany keo ny olona am'ty raha-pireneny ty hoy isika hoe le herin'ny vola amin'ny matany mahantra any Madagasikara de raha vao mahita vola ny olona de efa mifandrombaka ka le fifidianana tsy na propagandy iny ene miserana sy ny sisa de sitrany ay aloha sitrany ay nefa 10 taona tonga de fafankihoany tsika nge zany rina ny tokony mifana be ka zay mihitsy zao zavatra ao ambaratsika amin'ny olona raha misy olona manome volanareo na am'izao fotoana ankehitriny zao na am'ray volana na amy 2 volana de zao fotsiny tenenina na mivantana na akolaka raiso le vola fa rehefa mifidinareo ny kandida everina fa maharina ny firenena fidina fa tsy afaka hitory anareo reny olona mpamme vola reny hoe nohaninareo fotsiny volanay fa nga misy porofo an'zany ary izy ndray ara no migadra satria mividy safidin'olona zay izy ndray no migadra raha ohatra ka izany no zavatra mitranga fa tsy afaka hitory anareo mihitsy izy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona nareo mantsy rehefa tsolorany ohatran'izay de olona maromaro nareo de anareo no afaka mifampiaro hoe raha ohatra io ka mananonanina de tsika mifampiaro hoe izy ny vidiny safidinay fa zay de ny safidy arak'izay tianay de tsy afaka hitory anareo reo ka aza matatahotra any am'zany alô amme rehefa manome izy hoe ity 2 alina menanareo ataovy hoe mba ataovy araetsy fa tsy afaka mitory anareo izy zay izy ndray ara no sambory ny mpitandro ro filaminana raha le mpitandro ro filaminana mba manao marina de zay fa aza matahotra any am'zany fa ny herin'ny vola efa mazavy iny any anatin'ny soratra masina iny ho ty tena ny olona ho ty velo inona ny fitiavatena ataony zafidina fa ataoko mahita-kitanareo
zay ngeny tsy lazainy zay ny tsy lazainy fa de zao aza matahotra ianareo matokisy ianareo ary zao a ny andriamanitra ivavahantsika manampy anareo mandrakarivo zay fa de apetrakitsika amin'andriamanitra ny fiainam-pirenena zay rere olona io resaka hoe fampiasana voly io mantsy miteraka resabe moa zany le izy hoe ahoana moa zany ny vola ampiasain'ny kandida ahoana ny famerana ani hoe sinsisy maninona tonga de alefa samy mandanzelany iny any zao de io aloha zany de tsotra ny fandehany io dia aty amin'ny olo-pirenena tsirairay ny fanapaha-kevitra aloha momba zay le safidy mihitsy ahoana ny fandehan'ny vola mandehandeha sy ny rehetrarehetrany dia raha hoe tena fa hoe matotra tsara ilay vahoaka malagasy ny tatsaha teto andriamatomotatra fa be debe niakatra teto fa sotsika mieritreritra hoe ny tatsaha mora vidimbola am'izao fotoana zao fa efa tonga saina ny tantsaha efa mandinika tsara izy manonany zava-misy tsika ihany ko manetana zay mihitsy le izy de inona ny tiako resahana aminao riny nitoetra kapobe an'reto mpitondro reto rangaty iny mba mahagaga raha tsy iverina afa tsy le resaka nataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ay mbola ohatra zany ty olona mpitarika anisan'ny lohany eto amin'ny firenena malagasy tamin'iny le hoe izay fikambanana eto amin'ny zanaky ny faritanyny anina dia fianaratsoa de mangataka omenanay ny prime ministre tsy aiko am'izao fotoana zao ve zany de amena ministera folo sy ny etsetra doza hoe tsy azoko zany fa miaina amy taona firy ity filohany ty anteny meram-pirenena sy lehibe izy tsy aiko izy ny lehibe n'le fikambanana nga tsy fantatro fa de zao amy taona firy no iainan'le olona fa olona manana andraikitra eto amin'ny firenena ianao de mbola esprit clanique ina ny tiany totamota amin'ny tenenina am'izay le hoe izahay ao amin'ny faritry fianaratsoa tahaky ministera folo ho atao ministera filipolo zany ministera moa zany raha nareo folo tsy mandeha arak'zay izy mihitsy ary marina moa fa mipomba ny fitondrana ary mitsikera mafy an'le olole satria tsy misy mipomba fitondrana mihitsy no nitsikera tamova sy mipanohatra mipomba ny fitondrana no nitsikera ka tsy mandeha am'izay loniny ntsony ange menatra ange le reto mantsy mba menatra ihany izy zay amin'ny lafiny hafa indraindray rehefa ny ao aminy zany misy manao tsy mety de menatra reto ololo reto fanamariana kely fotsiny totamota vao nandeha zany ny tenin'ny filohan'ny andeha mpirenena iny de misy de ho anivo ny fitondrana ny teny hoe inona koa ary zany ka zay le tonga de zay le ka zao nge zareo samytry zareo fianaratsoa faritann'ny fianaratsoa mba nianatra ihany géographie tamin'ny fotoanandro aty ny antaisaka antaifasy ohatry etsetra firy de izy ao de ho asina isaky ny tena tsy tonga de ajaniko le resake fa tena tsy misy tsy mety tsy mendrika ho an'ny mpitondra eto amin'ny firenena amy 2023 mbola manana esprit clanique miponina Tananarivo ange tsy hoe meriny tsy hoe ambany andro fa miponina Tananarivo ko ny olona rehetrarehetra raha mieritreritra eto hipetraka eto Tananarivo de hivarotra any amin'ny lapan'ny tanàna daholoko ka zay tsy any am'zany tsondry ka zao ohatrohatra zay ny akapobeny amy reto mpitondry reto ny fianakaviako ny ankohonako nefa izy milaza fa manao politika anasoany vahoaka malagasy tsy akanavaka zany ny fotom-pisainany fanabiazana no raisin'ireo olona reo nanomboka tamin'ny taona 7 zany nanomboka raha matoy ange nanano andraikitra tam'zany 7 zany de fanabiazana ny raisiny hatram'zany fotoana zany no mahatonga azy zay le izy ny éducation ny raisinao no miteraka ny fotom-pisainanao de zao le izy mivoaka mialatsiny aminao raha matoa filohan'ny anteny meram-pirenena fa zay ny fahitanay azy tena tsy mendrika ny hoe atokisana anasoany vahoaka malagasy ianao raha mbola esprit kiatrano antrano clanique moa zay no andikako hoe kiatrano antrano zany no oentinao ambary eto mivantana eto am'ty
fireneny ty ka gaga ny olona rehetra hoe fa ahoana ary zany de nalahelo ny tena raha hoe tsy tenen'zany akory kanefa ny zavatra eto amin'ny firenena raha mbola zavatra be debe tsy fakahitana ny zavatra tsy mandeha am'izay loniny de ho iteo moa zany manarak'izay rina de zao linona le hoe soloana ny ministera ny fitsarana zay kay le miverina any am'le senia mba tsy isy fifandraisana loatra le senia sy ny ministera ny fitsarana zany de ohatrany hoe mba azahoan'ny olona matoko kokoa de ohatr'zay le atao fa tsy zay no andrasana tsy famahana ny olona ny senia no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny fanovana amin'ny ministra ny fitsarana fa mbo hoe tena hipetraka ho fitsarana zay refuse de faible temple de la justice zay miaro ny madinika mampijoro ny fitsara ny fahamarinana zay no andrasana amin'ny ministera ny fitsarana fa tsy hiverina am'le kitotoso tsy kombakomba fantatra angeny fomba fanaonareo e mitsikombakomba etseroa ny atram'izay de manjary miteraka didim-pitsarana manahirana be no miteny azy fa didim-pitsarana moa didim-pitsarana foana de zay le izy ka zay no matery hoe tsy de le hoe seni loatra zay ngamba ny netiretiretiny fitondrana fa ny andrasan'ny olona de zao araky ny tenin'ny rahamato ministra ny toekarena tany am' taona raiky amby roapolo sy roa arivo hoe anao fanjakana tandalany zay tsara tatana mangarahara de tsisy marina ray arany nataon'le izy hatram'izao tsisy marina le hoe fanjakana tandalana fanjakana tsara tatana fanjakana miady am'y kolikoly mampandroso marina amin'ny firenena mbola tsy nampandroso firenena na ray volana ary io ministra ny fitsarana io rehefa tena tao ny koty na ray volana ary fa raha nandroso ray volana mantsy ny firenena malagasy mba farafaratsiny hoe nandritry ny efa-bolana izy zany nandroso de hoe mba hita zay any am'ny fitombony arikarena fa zao tena nyletika le arikarena sahirany nareo miseho azy hoe manao an'zao tsy hitako any anatin'ny elefi itsony alohany hoe présidence fond souverain tsy ny detaiena tsony le izy fa tonga de hoe zao le izy efa ny nanomboka endry kely fa apafiry ny fahendrena ny tokony izy ka zay le izy hoe efa tsy izy tsony mihitsy le fitondrana tsy izy tsony mihitsy le firenena hamampalahelo fa de zao isika vahoaka malagasy no ateherana am'zany valy ny itondrantsika zany soratra anarany manara-maso ny zavatra rehetra tsy mety de mampita vaovao mba atsovo ny telefony rina de ampitao vaovao telefony faniry atsovy atsovy dolo zay de ampitana iny vaovao ny zavatra tsy marina ataon'reo olon'reo oka kosa tsy hoe fanaratsiana no atao fa mba zavatra tena ny zavatra misy marina mivoaka sy ataon'ny olona tsy mendrika sy tsy mifanaraka amin'ny lalan'ny zavatra misy hoe fandehanany fanaovana ny tiliste raha vao mahita olona manana kara-panondro roa nareo na telo de alaivosary le kara-panondro de alefaso de teneny hoe zao ny zavatra mitranga ty aminay ohatra mba ahitanan'le izy amoanan'le vaovao ampijanona n'zay zavatra zay ohatrohatr'zay raha ny tokony izy mantsy zany am'ty resaka lisy mpifidianany teny tsy hoe raha ny tokony izy tena hoe zay de ny hoe satria mantsy nisy ny refonty sinysisy de mitohy daholo zany ny atao hoe fanadiovana rehetrarehetra mihitsy am'ny resaka lisy mpifidianana de anaran'olona tena hoe feno tsara anaran'olona mahafeny fepetra tsara no ao zany hoe lisy mpifidianana voaka eo zany de lisy mpifidianana tsy misy anaran'olona efa maty intsony tsy misy anaran'olona miverina intsony tsy misy anaran'olona diso intsony tsy misy anaran'olona izay efa amin'ny rezidansany efa any fokotany hafa any nefa mbola mipetraka ao zany hoe lisy mpifidianana tena hoe impeccable lisy mpifidianana tena hoe marina tsara zay no tadiaviny zay de mifanontaniana azo atao sa tsy azo atao manao an'zany azo atao manao an'zany azo atao tsara manao an'zany hoe lisy mpifidianana tena madio tsara tena mety tsara tsy misy diso
zay le izy fa hatreto aloha matoa mbola mafisina ny fanentanana de mbola mipetraka foana ny fiahiahina mipetraka ny fahamailona mailozy izy président Marc Ravalomanana na rio a io fahamailona io de mbola atao foana aloha atram'izao aloha hitatsika ny zavatra misy hitatsika ny fihetsiky ny etsero de oka ho mailo mila mailo ary rehefa manana mipirofo sika mazava tsara manana mipirofo tsy azozongozonina dia afaka tena hoe miady atramin'ny farany fa tsy afaka miady ianao raha tsy ao anaty lisy-pifidianana le anarana ka inona motorina zay rehetrarehetra zay mitambatra raha isytsika ary ianao ara efa niresaka n'izay tamiko teo a talohantsika nomboka antily hoe ahoana le resaka déclaration momba ny Ukraine sy Russie nataony raha matompitondra teny ny fanjakana hitako tamin'ny télé mantsy le izy a fa tafiditra ato anatin'le seni mihitsy no ametrahako azy a zay indritra zao mety mietritra ny sasany inona ny ifandraisana zany fa zao efa nambara tamintsika hoe ny seni io a sy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny tsy misy olona matoky an'ireo na mpiara-miombona antoka amin'ny firenena malagasy a tsy matoky an'ireo de nanao mifanendrena Andramatoa Yvette Sila izy zay zany ary ministre ny raharaham-bahiny fanontanian'le mpanao gazety frantsay hoe ary nareo taloha ohatrohatran'izao ny zavatra position raisinareo a ko ahoana zao zay ozy rahamatoa ministra reto a le ozy a hoe tsy de ao tsara zany valitenin'ny rahamatoa ministra zany fa ny valiteniny nataon'ny rahamatoa ministra am'le guerrany Ukraine sy Russie de hoe zay ange ao anatin'ny nonalinie andraso aloha fa tsy mifanaraka amin'ny histoire ange zany resaky rahamatoa ministra zany ity Ukraine sy Russie ty ange tsy sidiran'ny nonalinement invasion ny Ukraine no ataon'ny Russie le non-alignement n'a rien à voir avec cette histoire. Et pourquoi il annonce devant le caméra de la télévision française que ka io Madagascar mijanona ho non-aligné ndreo cadreny ministre Silale madame Silale izy manameloko fananimbohitra ataony fitondrana rusianina zay de izy moa nanao hoe iny zavatra iny zay mijanona non-alignement de ozy le fanontanian'le mpanao gazety hoe ny zavatra mitranga ozy inona ny antony nanasoranareo an'le ministre ny affaires étrangères teo aloha rehefa ohatra nareo anameloko an'le zavatra fananimbohitra ataon'ny fitondrana rusianina niovy izy ny fahitako ny rahamatoa ministra zany izy mihevitra hoe fetsifetsy hoe tena fetsy mialatsiny rahamatoa ministra fa tsy zay kosa angamba ny tianao ampitaina hoe fetsy ianao na fetsifetsy ianao satria miara mahafantatra ary fantatra fa mahafantatra an'le izy ianao ny atsoina hoe lay fetsy de hafahafa zay ka tsy zay ny tianao ampitaina fa ny teny ianao hoe mahatonga azy nalàna de mila sofla novao ohatran'ny hoe tsy ao tsara tso zany le ministra de ilaina aina vaovao efa tamy volana momono le ministra ny nasorona zao ny solona amin'ny madana mba aza iverena n'le fahatokisana zay le izy angeririna de tonga eo amin'ny seni zany tsika mba iverena n'le fahatokisana am'le fanjakana malagasy aloha de napetraka i rahamatoa Yvette Sila ary rahamatoa fahalalako azy raha rahamatoa Yvette Sila izy moa zany efa lehibe ny mpitondra tenin'ny fanjakana mbola aty amin'ny hoe vao manomboka tany amin'ny UNESCO izy zao tamin'ny faraparany teo ka zao izy atokisan'ny olona kokoa no ny mpitondra tenin'ny fanjakana malagasy mazava zay zay na miantrana azy teo vehivavy eny mba le izy ange le hoe azahoana le financement amin'ny PTF amin'ny mpiara-miombona antoka zay dia mba azahoana le basket fond ozy le hoe anaovana an'le fifidianana de aloha rahamatoa Silany eo mba am'izay mety iverina indray le fahatokisana amin'ny fanjakana malagasy sy ny asa zay le izy re olona ka de zao dia de angatahany izy
avitan'izay tsara ary de ho tonga any am'le hoe ilaina re olona ny fanaovana concertation de alao zo andeha le concertation fa hitako hoe misy honnêteté intellectuelle, misy fahamarinana eo amin'ny fisainana zany nataon'le ministra fa tsy hoe rehefa aveo izy de ivily tsy mieritreritra an'izany kosa tsika fa mbo hoe tena mba andeha araky ny tokony ho izy le izy fa tsy hoe zay mpitondra teny zao akory de hoe marina fa le ministra tena manao an'le izy araky ny adidy napetraka taminy. Ka zay mantsy marian'ny olona le izy hoe ina moa ny fandraisan'ny resaka Ukraine sy ny aty amin'ny resaka fifidianana aty Madagasikara. Misy le izy satria zao ny eto Madagasikara zany zao ny mpitondra ny régime eto Madagasikara de efa miodinatsy amin'ny resaka vola io. Ahoana ihany nanaovana an'ity fifidianana an'ity, ato to mipresy ihany mipresy ny mpanohatra sy ny sisa. Ny daty ty efa nalefa ny CENI de io zany zao le aty amin'ny mpanatanteraka mbola miazoazo hoe ahoana ny fandehany dia ny farany zany de hoe aloha zany miaraka amin'ny maronisa eo anivon'ny firenena mikambana. Inona le hoe miaraka amin'ny maronisa teo amin'ny 270 teo ny firenena zany tam'le latsabaty farany teo ny amin'ny hoe mila miala ny Ukraine ny tafika Rosianina. Iza manaiky an'izay mila miala any Ukraine ny tafika Rosianina de 270 nanaiky an'izay anisany i Madagasikara. Zay le izy zany. Dia nisy fanontaniana ihany koa zany tany aloha tany vao nanomboka ny ady dia hoe iza manameloka ny fananimbohatra ataon'ny Rosianina. De tam'izay malagasy inona ny nataony nianahana inona de misababaka tsy fantatra eo. De avy eo nisy fanontaniana indray teo anivon'ny firenena mikambana zay tsy maintsy anehoana hevitra talohan'ity hoe ahoana indray ny hevitra ny firenena tsirairay momba ny resaka le inona moa le farany teo le resaka le faritra hoe Luhansk ka Donbass ny naman'iny de ozy izy ministra Richard Andriamandrato hoe manameloka ny malagasy. De ino ny tarika ny fanalana azy. De nisy fanontaniana farany ray hoe Russie miala ny Ukraine dia ahoana ny hevitra ny tsirairay de ozy malagasy efa Ramatoa Ivedisila ny ministra Ndrarambainy de hoe tena mankasitraka an'izany fitenenana hoe mila miala ny Ukraine zany ny Rosianina. Zay ny vokatra zay zany mba pimaso ho an'ny reto mpamatsy vola indray satria sika hiatrika fifidianana. Fa izao mba angatahantsika ngamba ho alefa mifaly vetivety le interview nataony fahita lavitra frantsay Andramatoa ministra izy aloha fa samy vehivavy ministra Lalatina radio ka ny zavatra tsy fieritreretako an'le izy le fiteniny rina azy hoe pimaso ary engany ka tsy ho pimaso fa hoe tena manao marina tena mba miezaka hoe andeha araka ny tokony ho izy zay ka de mangataka mifaly andefa an'le interview tamin'ny radio nataon'ny mpitondra tenin'ny fanjakana ahitantsika hatrany am'le hoe ary nareo to nanao fifanarahana ara-tafika tamin'ny Wagner de Lalatiana Rakotundrazafi Andriatungarivou, bonjour. Bonjour. Madagascar fait partie des 141 pays qui, ce jeudi 23, aux Nations Unies, ont exigé le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas un changement de position? Absolument pas. Ce vote positif de Madagascar à l'ONU n'était pas du tout un changement de position. Au contraire, c'est vraiment la réaffirmation du soutien constant de Madagascar au principe de la Charte des Nations Unies. Madagascar défend le respect du principe d'intégrité territoriale d'un État souverain et de ses territoires. Nous rappelons également notre tradition de non-alignement dans le respect de notre valeur, on va dire, ancestrale du Fiavanen et surtout l'attachement au principe que la zone de l'océan Indien demeure une zone de paix et de stabilité. Donc nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre autour d'une table et rétablir la paix. Alors on sait qu'il y a aussi des connexions actuellement depuis quelques années entre Madagascar et le groupe militaire privé russe Wagner. Est-ce que ces liens continuent aujourd'hui ou pas?
Nous n'avons pas confirmation officielle d'une telle information. Jusque-là, c'est beaucoup de spéculation et on imagine qu'on aime bien faire dans le sensationnalisme aussi. Mais Madagascar revendique, comme vous le savez, sa position de pays souverain et non aligné. Et Madagascar discute avec tout le monde, que ce soit la Russie, l'Ukraine ou les autres pays occidentaux. Donc tout le monde doit être avec tout le monde. Ka zay indrindra rina le zavatra tiako resahana, iny izy mazava tsara. Lazainy fa tsy niova mihitsy ny position-ny Madagasikara. Ianao arariana vao nampatsiahy hoe tany am-pendohana nge. Nanao nareo hoe tsy miditra am'izany resaka Ukraine zany. Nanao invasion. Tafika sovietika 24 février 2022 Zay indrindra. de nanontaniana. Nangataka ny ONU tsy miditra am'izany zay. Zay ngamba le ataony hoe non-alignement. Le non-alignement n'a rien à voir avec une histoire d'invasion d'un pays. Zay no izy zay. Zay le izy. De nijanona tam'izay foana, nijanona tonga volana août 2022 laza Andriamatoa ministra hoe tsy makasitraka Richard Andriamandrato. le zavatra nitranga tam'izay mantsy le fitsapakevim-bahoaka natao tao Lubansk sy ny Donetsk. Donbass. Tsy akasitrahany olona zay zavatra zay ary de nolavo ny olona rehetra. De nanontaniana ny hevitra ny Malagasy dozy ny ministre Richard hoe tsy makasitraka an'izany zay vahoaka Malagasy. De ozy mivaly teny fanazavana ny menga ministre Richard Randriamandrato hoe le izy fanapahakevitro asa am'rendry iny. Zay tsy inona ny lozika. Zay tsy officialiseny rusiana zany le invasion. De tsy nekena efatra riam-piandohana nisy le invasion fa tsy ny teniny vahoaka ny fanjakana Malagasy. De zao anao aty tonga ministra ny Ramatoa Ivetsila ny recadreny ray le izy hoe zay de manameloko ny fananimbohitra ataon'ny rusiana. Dozy ianao hoe mirindra tsara zany am'zany aloha zany amin'ny ministra Lalatina aloha zany mirindra tsara le izy. Fa amitsika mijery raha tany amin'ny voalohany ianao milaza hoe zay tsy manohana ny atsina ny aroa. Famaritany manokana koa zay ny hoe non-alignement. Zay famaritany ministra Lalatina non-alignement zay na miditra manjanaka an'le ray ary ianao de zay non-aligné. Zay tsy mifanaraka velively am'izany famaritany zany ny zavatra teneniny ambara fotsiny zay fa ohatran'ny hafahafa. Fa ny ataon'ny ministra ny raharaham-bahiny hafa. Ny zavatra ambara ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta tena hafa mihitsy. Ary heverina fa tsy hoe hananina azy roa, tsy hoe hananina azy mirahavavy akory, ampiady azy mirahavavy fa heverina fa ny marina foana ary de marina foana no andresy sy azo vahana eo amin'ny fanapahakevitra rehetra raisina. Zay le izy. Zao mantsy Andriamatoa Moutarson amin'ny raha takany indrindrindrindra hoe relation internationale resaka diplomasia dia mieux placé kokoa na hoe tsara toerana kokoa ny ministra ny raharaham-bahiny noho ny hoe mpitondra teniny gouvernemanta aty. Ny ministra ny raharaham-bahiny zany tsara toerana kokoa raha miresaka momba an'io zavatra io. Ka raha ohatra zany raha tena hoe misy ny fanazavana dia tokony ministra Ramatoa Ivetsila no tondra ny fanazavana. Efa nazava moa zany iny ny position fa mahagaga zany misy ministra hafa ty ananina aty no tenen'le izy. Fa raha ny tokony io zany marina hoe nanontaniany mpanao gazety izy tao amin'ny Radio France Internationale de nanontaniany mpanao gazety izy de mamaly. Fa ny tsaratsara koa de hoe tokony ny ministra Ivetsila ny tokony mamaly le raharaha mba tsy fangarony le zavatra. Fa nisy toy an'le resaka teo fanontaniana manaraka de ianareo fitondram-panjakana Malagasy to manana fifandraisana akaiky am'le groupy paramilitaire Wagner. Dinona ny teneniny hoe misy koa ange ny resa be mandeha zany fomba spéculation aussi. Zany fomba fahita zany tsy de atao mahagagy zany fa raha ny marina moa zany dia tsy hitanay zay lazaina am'izany fa ny olona mibe resaka. Fa zao fa izy raha toizako indray sa tsy ny tadiavin'le mpanao gazety. Fa raha toizako izy ririna de zao ny tenenako azy hoe
zay ange resa be resaka am be debe fa aty aminay aloha misy miaramila rusianina fotsiny a de miarakaraka mitafika malagasy a de mba mipetrapetraka eny afara vohatra eny izy a de mba mandehandeha amy tomobile mitafika malagasy a fa ny olona koa ange be resaka fa tsy dita koa zay marina ohatrohatry zay le zavatra mitranga hita eto a fa ary izy a rehefa tonga zay ange le izy reny marina foana matory any mpanao gazety reny namoaka an'izany efa misy remontena information samy hafa ange any an-tanany misy any De- fa manana izy zay ny teneniny rina tany amy fetombo amy fandaharana Manana mihitsy izy, fa manana izy. raha vao nanomboka an'ity fandaharana ity izy zavatra mitranga de zao ny représentation maso fivoham-pirenena samy hafa ozy rina mahafantatra ny zavatra mitranga obligation tsy maintsy ataony zany a zay asany misy zay. maka information samy hafa mikasika ny fitondram-panjakana malagasy sy ny politikany a Sy ny zava-misy eto. mikasika ny toe-karena malagasy a ny sosialy a fampianarana mahatsiaro an'izay fampianarana zay a de malahelo rina fa tamin'ny andron'ny filora valomanana ange tapitra ny aiky daholy ireo maso ivo reo a sy ny tany amin'ny UNESCO hoe tena enjana be ny résultat azo filora valomanana tamin'le école pour tous tsy mampino izy zareo Tena tsy mampino fagagana lehibe ary hoe raha ohatra n'iny ny fandeha Madagasikara vetivety Madagasikara de any amin'ny loha laharana amin'ny firenena teto Afrika zay ny mampalahelo ah fa ny ravany zay zavatra zay zao zany tsika krisa nidina registre iny moa zany a parenthèse teneniko iny fa ho teneniko de zao rehefa naheno fandarana samy hafa ary rina hoa filora valomanana moa zany no tena satria fantatry ny olona fa izy no olany amy 2020 am'ty taony ty izy tsisy masiaka azy reo raha mangarahara fifidianana ara-dalàna eken'ny rehetra tsisy milahatra amin'ireo dinona efa mamerimberina n'le sujet hitifirana ny filora valomanana izy rehetra reo de zay foana ary fantatro le izy ary fantatro nefa le marina ao anatin'le izy tsy teny azy zao fa tsy mila manomana an'izany akory a fa afaka mamaly ditakotaka hoe zao mivaliny fa tsisy dikany mihitsy le antony any enjehany reto amin'ny filora valomanana fa filora valomanana fotsiny tsy namaly tamin'ny fomba maro samy hafa voatsaingoko ny fanambarana nataony ohatrany hoe voasitoko tao anatin'ny fanambarana ny tenen'ny filora valomanana zany a le zavatra hoe manazavanyle marina efa fantatro a fomba fitenany io misy expert ny teny tamiko mantsy hoe zao nge filora valomanana de gaga hoe ahoana ary de tsy ny teny a fa zao le expert tsy samy fampijery amiko zao a tamy 2009 zany nitranga hoe filora valomanana nge ohatran'izao raha motarisona ohatran'izao de gaga fa zao le expert hoa tsy samy teny amiko tsony zao zany efa mbola tsy miteny aminy hoe ary ty olona nylazainao fa zandry kely mba hanao zavatra kosa tsy niteny azy an'izay a fa de zay le izy a fa de ny zavatra tiano tenenina aminareo a rehefa miresaka ny olona rehefa miresadresaka hafahafa zay a tsy mahitsitsy zay a manova ny an'zay a zao mantsy ny sotoavina malagasy eo amy resaky iraisam-pirenena mihitsy fototry ny relation internationale fifandraisany iraisam-pirenena de tokony mampivohitra tsara ny hoe sotoavy ny firenena malagasy ianao fa ny zavatra hitan'ny olona kehitriny ange ry mpitondra fanjakana malagasy ry ministra ao anatin'ny fitondram-panjakana de tsy le sotoavina hoe fanaja miavana ny manao ny marina sy mijery ny taranaka faramandimby tsy zany ange no mitranga eo amin'ny fiainam-pirenena fa nareo foana ny tery zany nefa ny tokony ho avohitra anareo hoe zay malagasy ange zay malagasy ty fihavanana zay malagasy ange tena mitsinjo ny taranaka e kitoto zanyko zao ara tsy mianatra ny akabiazany akiziko zay malagasy ange mifampitsinjo e zao nykereny tombo be debe any atsimo ny olona tsy manana asa aiza sy aiza ka tsy mariny zany ka tsy ny fitenenana eo anatrehny hoe radio na ny tele isan-karazany hoe ay tsara kosa zany sotoavina malagasy zany a
mila hoity zany eo amin'ny asa ataonareo fa tsy hoe ambaranareo fotsiny zao arala izy a voaka ihany ny marina zavatra mifanipaka lazainareo fa mirindra de tsy mitovy ny fijeritsika tsy mitovy ny fijeritsika zay ny tiana ambara mihitsy ka inona moa zany rinona ny tiako hitenenana an'lizy hoe mba anareo a tena mba matotro tena matotro ary mahitsy hoe honnety le izy mantsy am'le resaka politika le hoe honnety hoe le hoe manany sarotra be zany fa le mboatrany hoe mahitsy araka ny zavatra mitranga hoe nataony Ramatoa Sila hoe zao a araka zay araka ny tokony ho izy a ka tokony ho tohizany zay fa tsy mijanona eo de tokony ho tonga izy any amin'ny hoe allo ny FFKM manao concertation nationale de dinihany iny chronogramme navoakan'ny FFKM iny a de ho hita eo marina fa raha mijanona fotsiny am'izay hoe zay manipaka ny Rusiana marina zay fa tsy mitondra voka-tsofia ho an'ny Madagasikara raha mijanona eo fotsiny fanapa-kevitra fa ampianaro ireo ministra rehetrarehetra reo a mba handeha araka ny tokony ho izy ka zay mantsy no somary iverenantsika ihany lay hoe position zany any Madagasikara amin'ny resaka Ukraine sy Russie ny olona ane maharaka tamin'ny voalohany ianao a ny azoazo tsy sananapa-kevitra hoe momba ny Ukraine sa momba ny Russie zay le tamin'ny voalohany zay eo anelanelany zay tsy manan-kevitra zay teo aloha de efa hoe inona ary ty firenena tsy manan-kevitra ty fananimbohatra le izy a ianao tsy manan-kevitra raha ny lozika zany de tokony manameloka an'le fananimbohatra ianao efa hatramin'ny voalohany mihitsy zay ny tokony ho lozika fa tsy hoe tsy manan-kevitra zay fa aloha zay hipetraka fotsiny am'izao ateoriana indray ianao a lasa manameloka indray nanameloka tamin'ny andron'ny ministra Richard Randriamandrato de manameloka tamin'ny Ramatoa Iveta Sila de hoy ny olona hoe ohatr'izany mihitsy zany ka le fitondrana ny firenena malagasy kitsapatsapa tsy mazava tsara ny olona vao mipoka io resaka ady tany Ukraine io de efa mazava tsara amin'ny position hoe ato na ato so de oroana kosa ary Ramatoa Sila rehefa aveo de zay le izy zay fa ianao zany a miovaova eo foana ohatran'le endriky ny fiovaovan'ny gouvernement efa inenina sa efa impiry de ohatr'izany ihany ko ny eo amin'ny sehatreresam-pirenena de antanino mpanao gazety am'izay de hoe zay pays souverain zay manana amin'ny maizy anay sinsisa nefa ny fanapa-kevitra ohatramin'ny voalohany a ka hatraty amin'ny 20 febroary dia miovaova ka raha hoe politikana fiovaovana ohatran'izany de tsy de mazava be zany ny vokany fa tsy mitondra hoe makaiza satria ianao zany eo miovaova tsy hita hoe ahoana amin'ny position anao ohatrany anao tsy anao ohatrany anao tsy anao le resaka Wagner Andriamatoa Motarson mba tianao mariana kely matoa le mpanao gazety frantsay na antany an'iny hoe ahoana tsara ny fandehanareo amin'ity resaka groupe Wagner ty de navalin'ny ministra moa mpitondra teny gouvernemanta de ny hoe resaka mandeha zany misy resaka spéculation zany resaka mandeha zany fa Madagasikara ane manana amin'ny maizy azy tsy zay no nitadiavina tsy zay valim-panontaniana nitadiavina fa hoe eny sa tsy miara-miasa amin'ny Wagner nareo sa tsy miara-miasa de raha hoe tsy miara-miasa amin'ny Wagner zay a fa mba resaka diso zany zao miprofo de vita fa raha hoe miara-miasa amin'ny Wagner zay de azavao ara inona ny anton'izany inona le fiara-miasa sy ny sisa fa filo be zany lay valim-panontaniana miara-miasa amin'ny Wagner sa tsy miara-miasa ny eto Madagasikara eny sa tsy zay a no valiteny satria inona moa ty Wagner ty Wagner zany ane dia efa nazavana teto société privée izay a Rosiana misy lehibeany manana fitaovam-piadiana ary ny loharanom-bolany de any amin'ireo oligarka mpanankarena sy any amin'ny fitondrana Rosiana ary ny olona zay ao anatiny vata miaramila ao aminy privé dia gadra ireo gadra efa voaheloka ho faty efa voaheloka mandra-pahafaty any ampigadrany efa tsy manana fanantenana amin'ny fiainana intsony no mandrafitra antsona ho ao anatin'io groupe Wagner io
tandremo zay le izy ary io zany de sokajiny ny raisam-pirenena hoe groupy izay tena hoe tena tsisy tsy ara-dalàna mihitsy io tsy mitondra na satana miaramila io na hoe folo alina afa mihitsy zay izy hoe mitovy endry boby denara zay mitovy endry boby denara le mpanonga-panjakana tao Komoro zay ty groupe Wagner ty de rehefa miasa izy any amin'ny firenena zay miara-miasa aminy de ny condition na mifepetra de ny fitrandrahana ny are-pirenena any amin'ilay firenena miara-miasa aminy ka i Madagasikara ne voatonona tao rehefa nijerena zany ny fanazavana izavo miara-miasa amin'ny ty Wagner ty de voatonona tao Centrafrika voatonona tao i Mali mihitsy zao chefny aty Afrika ty dia de voatonona tao ihany ko Madagasikara de nisy firenena afrikanina maromaro miara-miasa amin'ity Wagner ty voasoratra any zany mandeha any amin'ny raisam-pirenena any zany tsy mivoaboaka fahatany de matoa zany le mpanao gazety frantsay nanontany ny ministra hoe ahoany ty nareo amin'ny Wagner ty miara-miasa amin'ny Wagner ty de hoe resaka mandeha zany de zay le izy ka itsika vaoaka malagasy sao tsika mietreritra hoe resaka avoleta be zany tsisy an'izany avoleta zany zo atsika no mahafantatra amin'ny atsipriany indrindraindrindra ny fietsika ny fanjakana ny zavatra ataony ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra tsika ao anatin' izao taonany fifidiana zao ahafahantsika misaina tsara zay tsy manery mihitsy fa manazava izahay hoe zao ny fipetraky ny raharaha ty resaka raisam-pirenena ty ny re olona tsy mandehandeha fahatany tsy mandehandeha fahatany ty resaka raisam-pirenena ty jereo zao manampy Madagasikara sehatra raisam-pirenena misy cyclone misy an'izao manampy mipamma tonga ny coronavirus manampy ny avarisy ary hoe mibanky raisam-pirenena asa raha tadidiny taotaomota le hoe nisy fizaram-bola hoe raha etsy ariary mba hoe tosika kely zany fa gany izy tenena atao hoe afany amin'ny raisam-pirenena ty fa zareo no tsy manana ny zamivolo zany tsy manana zamivolo zany ny fitondram-panjakana malagasy rina fa matoa zany misy vola fanampiana ary zao raha nahazo fanampiana hoe zato izy na arivo ny arivo ve zarainy sa ny ampavolony zany mbola fanontaniana daholo ka tsy de mety le hoe mizara vola oatra zany tsy de mety zany le rafitra nge no ilaina hoetsehanao amboarinao hanavotanao ny fiainam-bahoaka amboarinaingana ny lalana amboarinaingana ny sekoly amboarinaingana ny ohatrohatr'zay azony olona verina manao ny fiariny fa tsy ny hoe amenao rahetsy izy de le amenao rahetsy de mpiray atoko aminao ve zany no amenao sa ny menao mpanohatra ny tena tokony omenao de zany rerare tsy mandeha am'izay loany zany ny fitondram-panjakana malagasy zany zay le tsy mampatokony olona aminy tsy mahatoky an'izany ny olona ka tsy hoe ministra anankiray manao zao de atoky ny gouvernement ray manontolo ny olona tsy marina fa zao le mpitarika an'le firenena mihitsy mila manao zavatra atokisan'ny olona rehetra zay no izy ary tsy ohatr' zany ny fomba fanao zay lizy zao nge ny tena raha mampita kely fotsiny filora valomanana nge izy nitondra ny tia koa de efa natokisan'ny olona tonga mery izy de natokisan'ny olona tonga teo amin'ny firenena izy de natokisan'ny olona fa tsy hoe misy zavatra de mitsamboamboatra kely eo de hoe zay no atokisany tsy zany fangalana ny fahatokisan'ny olona tsy ohatr' zany fa tena manao zavatra mendrika marina sy hoe manaja ny olona rehetra ianao zay ny zavatra atao zay no hoanina fa tiako resahana aminao rina le vetivety satria nisy fanapa-kevitra nataon'ny ministra ny toekarena nametraka droit de sortie am'le produit minier fa PDB ny namana amiteny amin'io hoe verytsika oramse very angetsika mpanao vato raha ohatra an'izao ny zavatra mitrangy fa nasiana droit de sortie 20-10-15% vo afaka manondrana vato de miantona ho atao masina ny conteneur de na eno hoe totrany hoe satria disposition douanière ny nanaovana an'izay fa tsy code minier dia na eno hoe na enandraha mato ministry ny finance indray le izy tsy fantatro ny marina
fa mba tiako resahana fotsiny hoe le kajy mantsy tany am voalohany hoe asique droit de sortie ty tsisy volany trésor de am'izay mba be de be vola miditra de fa nyteny cote bort zany raha mato-ministra fa ny zavatra hitranga tsy anao ny olona de eo ianao ny raisina zay tokoa no nitranga tsy nandefa najanony olona hoa efa ao am portomasina le zavatra natao ny droit de sortie hoe tiany toko volalohanareo tonga de nijanona ny olona de ahoana le izy ty any de mijanona eoko ho apakarina ho averina le conteneur angamba vatso vola tsy niditra de io ny eniko ny eniko tao ho ahena o ka tsy fantatro na hoe fa amin'ny heriny angamba zay hitatsika fa efa miteny zany tena primaire be le réaction'le raha mato-ministra tsisy vola eto aiza no ahitako vola manery angamba filoam-pirenena ampiakariko ny etra eo am mpitrandraka renakibony tany natao dolo négociation eto seroa fa miteny am tandremo fa tsy arak'izay io ny olona nge mandoa iera foana aloha raha misy tsy mandoa iera mpitrandraka vato reo etra va amin'ny vola miditra zany zay mantsy ny tena faible amin'ny fitakinan'izay ny tena faible eo amin'ny setry ny arenakibony tany fa raha hoe ny QMM Dinatek sy ny compagnie rehetrarehetra reo mandoa reo mandoa TVA mandoa IR mandoa IBS mandoa any rehetrarehetra reo fa le olona mpanao vatosoa androany izy miasa eto tsy nahita vato izy lasa nahita vato izy eo de tsy hita tapoka de le IR récolté le etra isambatan'olona mihitsy tsy hita ka ny fanafodin'izay tsy ava am'le hoe anao any misy ange vato tsy mandeha any ivelany fa eto ihany de ahoana ara le olona nidiram-bola zay keo ange aloha mila hoe fanabiazana ho antsika malagasy hoe rehefa mba misy fidiram-bola de mandoa etra misy déclaration atao sy ny sisa fa ny andraha mato-ministra tonga de nataony lala mahitsy hoe rehefa mivoaka misy fomba be debe no amoahan'ny olona ny eto Madagasikara ngery raha mato-ministra na ny anaty sambo na mandeha botry de tsy haiko fa de aza de ataon'izany fa mba ataovy ampieverana mendrika de mahita vokany ianao fa raha ohatr' zao le izy tsy nandeha araka nylaina vola ilaina nefa vola ilaina fidiram-bola tsy mivoatra eo le fanjakana malagasy de lasa nanao hoe asivo avansa TVA zavatra mitrangy zany TVA ho alohanao am' ray volana nosainao aloha de nzao lasa mampalahelo le mpandraraha malagasy zay ka de ho resahtsika zay fitrandrana renakibony tany zay am' manaraka mba apazava tsara zavatra miseho fa zavatra mitrangy eto am'ty firenena ty tena mampiorokoditra satria tena efa latsaka tanteraka anatin'ny fahantrana mifanjakana ary latsaka ao anatin'ny fanjakana fa tsy ministra sy ny directeur na reny tsy mahantra reny fa mifanjakana mahantra hoe ahoana angamba ozynareo oziny vahoaka malagasy fanjakana tsy manana fidiram-bola tsy mahay mampidi-bola ary tsy nahay napidi-bola hatramina fanjakana azy io fanjakana io zay aloha de tsy hainy de zao izy tale generaly ministra izy ny manam-bola tsy haiko hoe mivily aiza moa de fantatrareo hoe vola iza zany nitovoziny zany ve de mila hazavaina amin'ny tsipriany zay no mahatonga ny ty zavatra mitranga eto amin'ny firenena lasa ohatr' zao tomobily zareo ray inona moa ray miliara ahoana ny fandrikanan'izany ronjato tapitrisa ariary ka sarotra ho atsika malagasy ny tonga de mana ray miliara angamba no toahitsika kokoa hoe ray miliara franc zany ny tomobile oety ny etohana ny lasantsy ny etohana ny zao enao aty vidim-bary vidiny menaka vidiny legioma de ozy raha mato-ministra ny anay vidim-piainana tena mbola norme fa 700 ny ray isan-jato ange ny tokony ho izy raha mato-ministra fa ny parametra ao amin'ny ekonomia ny tsy mandeha araka ny tokony ho izy zay ny zavatra ilay tena mba tiako tondran'zay point kely zay teboka kely zay tam'ty an'io ty hoe fitantanana ny firenena mihitsy
ary ny zavatra nitranga tokoa rina adiniko ny teny an'ity ozy le olona nanontany aho ory Ngiara Motarson no président moa zany nanao an'le fanovana gouvernemanta eno a ko ny président raha tsy teto de izy zany nanao sinian'le izy nefa efa mivakin'le mpitondra teny manao signature électronique angamby izy hoa nga zany ny fanao tsy fantatro fa de zay ka sode ny anina fa to ekipa ny anina dôly nge reo tafajanony reo de zay na ty fanovana gouvernemanta ty ara moa ny olona be debe angeny tsy de ao tsara zany hoe tsy araky ny tokony ho izy io fa tena mahabe resaka io fanovana gouvernemanta io ary de mahafantatra fa tsy hitondra vokatsoa io zay tsy hitondra vokatsoa hoan'ny firenena malagasy io satria tsy atokisan'ireo na raha misy olona roapolo ao ray no atokisana de vato ray ve de mba ho aiza ry eny ary mamaraparantsika Andriamato Motarson fa tonga namana fanira zava-manantany entinao amarana anazy ary amtinanao azy sy ny zavatra tianao amafisana indrindrindra amity resaka lisy fifidianany tya de omenana ny Andriamato Motarson ny sehatra arindao ary amaharanako amtinako an'le resaka zany de zao mangataka ny seny amoka ny antotanisa isaky ny commune na ny eto amin'ny firaisana am'ireny vohim-paritany rehetra de ny commune manerana Madagasikara raha tsy vitanareo zany aloha mba farafaratsiny tena farafaratsiny isaky ny district avoay de apartao hitany rehetra mba azahoana reto antoko politika le misoratra anarana io zany le misoratra anarana isan'ny misoratra anarana ao anaty listra avoay ho hitan'ny antoko politika rehetra ahafahana manitsy ny asa tokony ho atao anetanana ny vahoaka malagasy hisoratra anarana ao anatin'le listra fa tena mino zay fa misy lesoka misy faritra tena mbola ambana somary ambanimbany ny taremarika hita ka de hoezana miara-miasa amin'ny olona rehetra ampiakatra izany anentana izany mba tena ahatonga tsika ho any akaikikaiky ny tena taremarika marina de mba tsy afaka ampitombo an'io isy io arak'izay ilany azy ny olona hafahafa fa de ny taremarika marina no hitatsika ka manentana atsika malagasy ny comtim ny distim sy ny etsetra hifanentana am'izany miandro ny président Ravalomanana nga ny calendrier omby raha ny fanorianareo rehetrarehetra hoe andray amin'ny président Ravalomanana anentana zany tsy omby ny calendrier tsy ampy ny andro zay aloha de teneniko fa ngamby président Ravalomanana asaina amin'ny teny tsy haiko hoe anina isa tapabolana na anina manentana hoe mifaritra risiny etsetra fa zay nareo vao tena mihetsika rehefa miteny président zay nareo vao tena mifarimbona mifanentana ka de zao aza matahotra ny hoe angalatra reo aza matahotra ny hoe anao bulletin zao reo aza matahotra an'izany mivavaka tsika mibilisatra reo hotahiny ny tompotsika rehetra mametraka anareo eo anatrehn'ny tompo zay vava mandrakarivo manaova amin'ny marina misaotra anareo zay ny aino ty fandarana miara-manonja teto amin'ny MBS sy ny radio Mada ty ny tenanay ary de manao vailoma mametraka anareo eo amin'ny rina sy faniry moa zany amin'ny fanohizana ny fandaharana misaotra tompo eny ary de isaorantsika Andriamato Motarson aleloia nitondra fanazavana nitondra fanehoan-kevitra tamin'ireny loha-hevitra zay toniana teto reny izany tena mila mailo tsara mihitsy isika ary mila manaraka tsara mihitsy isika am'izao fotoana zao mila mailo ary mila manaraka tsara mila mandinika tsara na inona zavatra atolotra na inona zavatra vetesina etsero de mandinika tsara mihitsy mamakafaka tsara mba tsy hinanana ambolony sy tsy hanenenana indray manoloana ny zava-misy le izy ane raha miteny ny fitondrana hoe tena ikarakara mafy ny resaka sosialy fitenenana zany ohatran'ny fitenenana rehetrarehetra
janona ny fanaovana fotodrafitrasa vaovao fa zay efa teo ihany no toizana tena ifatoka mafy ato amin'ny sosialy dia tena jerena ny tatsaha sinsia sinsisa premiera mars any atsika zao e premiera mars tsika zao voalohan'ny volana mars tsika zao zay ve vao hoe ijeriny sosialy ijeriny tantsa zay le afanontaniana ary le izy ny zava-misy amin'izao fotoana zao de vao maika milaza ny tsy fahombiazana nefa isika ikarakara fifidianana resaka marché public misy zavatra tsy milaminao zao de hoe misy olona ohatr' zao ndray miakatra any mipaky inona daholo zany rehetrarehetra zany e reny tamin'ny 2024 nanao tatitra ny IGE inspection générale de l'État momba ny hoe nisy fanodikodonany amina miliary zany rehetrarehetra zany resaka corruption sinsisa hatram'izao zany misy foana de eo moa zany misy ny mitondra fanazavana manadio tena sinsisa fanadio tena toninina eo ary na fanazavana toninina eo ary ny marina de marina hatrany manana toetsaina ohatran'ny filohan'ny fédération ny baolina kitra frantsay izany filohan'ny fédération ny baolina kitra frantsay ingano Noël Le Gret izy teo nametra-pialana izy omaly satria hitany hoe tena tsy mety tsony izy ko moa nanao ny tsy fanao ihany ko akoatran'ny ary azo lazaina hoe ratsy fehefara le ranga raika amby 20 taona ratsy fehefara le Noël Le Gret satria tamin'ny andro no nazahoany ny frantsay ny amboara eran-tany tamin'ny 2018 sy ohatran'izany raika amby 10 taona izy no lehibe amin'ny fédération na frantsay baolina kitra fa natsapa-teny izy de niala hoe tsy nesorina izy fa niala satria hoe tsy vita tsony izy ko moa ny fitondran-tena ihany ko manahirana satria tsy ritiny arainy daholo ty vehivavy isan-karazany ty tsy ritany daholo de tsy maintsy nyrefitra ny afarany akoatra ny resaka baolina de tsy ritiny daholo ty andrembavilanitra ty zany de tsy maintsy mipoka ny resaka rehefa tateo arena de voasaringodringotra tao anatin'zany zany ingarainy de io voatery tsy maintsy nametra-pialany io mikorotana ny ao amin'ny ekipam-pirenena frantsay amin'ny baolina kitra amin'ny sokajy vehivavy misy ny entraîneur vehivavy moa zany misy mpilalao tsy mahazoazo azy de misy mpilalao niala anankitelo hatramin'ny kapiteny niala de misavoritaka de alony nametra-pialana nanajatena zany no olona fitaratra zany mahatsapa-tena hoe tsy tafavoaka intsony fa tsy mbola midedaka eto sery hoe ka anao an'zao hatram'izay anao tsy nanao de zao vao hoe anao an'ty malagasy maty any marary mitondra takaitra ihany de tsy mahatsapy tena tsony malagasy tsy mahavoavidy fanafody tsony izy de lasa mihinan-kinana ty zavajavatra tsy fantatra rehetrarehetra ty any le fiainan'le malagasy amin'izao fotoa zao ka hoe fifidianana io ho avy ny fifidianana dia mila mailo zany rehetrarehetra misoratra anarana ny anaty lisy mpifidianana ny fefikaema ihany ko io tsy mitamatama ny fefikaema fa tonga de mandray ny andraikitra sahaza azy ihany ko miraba namana fanira zafy manatany tonga ianao tanatin'ny fandarana dia anao ndray raha sehatra ndao ary zatsisy miraba rina sady mijery vaovao kely ihany de misaotra andrina misaotra ny tonton mota miraba ny ionja sy faly eo ambadika eo efa tao mbola de mivezivezy eo ihany de miaraka amin'ny ionja sy faly ny kipa teknika rehetra eto amin'ny MBS fahita lavitra sy ny radio any ambony any Rasanky Laradany ry Zoaka ry namana tately ry Ando ny mpanao gazety rehetra zay miparitaka mikaroka vaovao de arabaina daholo ny MBS manerina Madagasikara ny namana any amin'ny radio Maday sy telo menadady arabainareo zay miara manonja amin'ity fandarana ity mavety de mavety ny adevitra nentinao sy mota teo rina na eno ihany teny andalana teny de miezaka manaraka ihany koa betsaka ny vaovao azotsika resahana aloha fa etona
de mba tsara ihany ny tondrana aloha ny teny fiara-miory amin'ny fianakavian'ny ery ranjala ny mahitsy ny fianakavian'ny bentanàna zaza etsy ambohitry manjaka satria de na amboy avana akaiky de akaiky izy mirahalahy ireo zany zay sampikatrika mazava ho azy anivon'ny antokotiky Madagasikara de mitondra teny fampinoinana an'izy mirahalahy isika atao anatin'izao fandarana izao fa rehefa miresaka ambotry manjaka hoetikeo ihany ny mety fandaram-potoana raha pitso satria manomana fiaonana ihany ko amin'ny mpikatroka ny ambotry manjaka ny comtim de mbola eo mpanomanana sy mbola eo ampandrindrana zahatra rehetra moa satria misy vona koa mazava ho azy ny ambotry manjaka iny de hotaterina amintsika eo ihany raha pitso zay fanomanana lay etsika ny ambotry manjaka zay ho an'ny misabotsy izao raha ny fatapatatra zany de iona amin'ny mpikatroka tima ny mpanoana mpiarady ao ambotry manjaka zany ny comtim miaraka amin'ny distim ambotratrimo mazava ho azy zany de ho resako rehefa tonga zay fotoana ahafana miresaka izay ny famboleka azy moa tsy adintsika valomarsa ho amin'ny vehivavy atsimon-drano de any amin'ny le wagon ambalavao sera ambalavao nanaovana azy zany hoe lalana makany ambaty foty zany no anatanterahana azy de miomakomana zany vehivavy tiako Madagasikara atsimon-drano ny vehivavy Analamanga indray de ivory am'ty androany ity idinidinika ihany ko momba ny fankalazana izay andron'ny vehivavy valomartsa izay io tena anisany tena manino zany malaza mihitsy sady tena mietsiketsika mihitsy vehivavy rehefa valomartsa any amin'ny faritra any tsy fakahitana mihitsy miaraka amin'ny lambahoany ny fetikely isan-karazany de migaka am'izay rehefa aveo iny ko le manahirana zany migaka rehefa aveo de somary ahenao kely ihany ry andrembavilanitra samy hafa le fandehan-javatra fa mazana be ny fahasalamana am'izao fotoana zao eny ary ny fanazavana ny etindrina sy tontomota teo zava-dehibe mihitsy satria de ananeo hevitra tamin'ny RFI moa zany mpitondra teny gouvernement de ny enotsika tsara mihitsy le izy isanandininy mihitsy ny hoe inona daholo ny zavatra nyresahanteo de tena nahentsika rena rahabe mananjara fa eto aloha zany zany de miteny kely fotsiny misy vaovao tiako resahany eo amin'ny setra iraisam-pirenena roa iray dia tafiakatra 5,3 ny sondro bidim-piainana any Grèce am'izao fotoana zao taux d'inflation Grèce anisan'ny firenena zay tena hoe sahirana zareo grika zany eo amin'ny lafin'ny fantrana zany eo amin'ny lafin'ny fiainana any amin'iny manodidina ny ino zany Eropa andrefan'iny zany fa zao ny zava-misy isan'andro de misy fitokonana tsy akijanona any Grèce any zay tena makany aminay fitondram-panjakana tsy misy fisamborana tsy misy famoretana tsy misy fampiororona ho an'izay mitokona fa tena zo isam-batan'olona mihitsy mitokona de mijoro ny vahoaka grika zany am'izao fotoana zao satria 5,3 eo mitovy an'izany ny eto Madagasikara rina raha tsy efa niakatra aza fa mety lalalovina eo ny chiffre zany na ny tarehy marika fa mety efa niakatra fa manodidina 7,000 eo ny tahany sondro bidim-piainana na ny taux d'inflation ho an'ny eto Madagasikara ihany ko fa tsika moa zany raha vao miteny an'izany na vao misy tehetsika de lazaina fa fanonganam-panjakana de aingana be ny midina amin'ny beboty de miditra eny akanja mihitsy amin'ny zavatra tsy apozina hatramin'ny tompona ndraikitra ny fitandrona ny filaminana zany satria betsaka koa le fatahorana am'izay mety fihetsiketsehana samy hafa zany fa tena tsy zakan'izy ireo ny tahany sondro bidim-piainana raha ny zava-misy any Grèce am'izao fotoana zao satria eo amin'ny 5,3 iaho ny tany Royaume-Uni nge le nelan'ny Boris Johnson na i Bojo dia efa hoe hanatratra 3,7 io any volana novambra any de nialy Bojo taty amin'ny volana jolay taty satria tsy te ho tratra farana izy de nisy an'le tovavy etrany tsy de mahasositra iny ny poziny na de fa hoe antitranitra zokyolona ary Liz Astros fa ro volana ihany izy raha be indrindra teo tonga de naniboka fa tsy vitako ty ohatrany nanao veloma am'mpanjaka nanao veloma am'mpanjaka de nialy Liz Astros de aveo le boakely mitovy taona amintsika iny rina lay karany iny ando pakistania iny zany no prime ministre am'izao fotoana zao any Royaume-Uni zany tsara fatatsika daholo zany satria mila maheno tantara ohatran'izany tsika ny filoha Emmanuel Macron any amin'ny Afrika centrale any
Gabon izy androany. Gabon izy androany a de tokony manery DC izy a de asa ho an'ny Togo ve Angola maromaro a fa manao azy le groupe Wagner midina miaraka an'le Rosiana fa midina miaraka mokondohany koa le Frantsay miaraka amin'ny Emmanuel Macron izy moa de miteny hoe tapitra treo le resaka France Afrique fa efa manana fomba fijery vaovao tsika fa na izany na tsy zany lay tetikady ara ekonomika hidiran'ny Frantsay ao anatin'ilay raharahany de mbola tsy miala foana zany fa mametraka ny tongony zany aloha ho an'andreo azy everiny fa mbola tsy tratra n'lay fidiran'le Wagner tena goavambe satria Madagasikara, Mali, Botswana reny zany Guinée ry Afrique du Sud ry Centrafrique reny e fidiran'ny groupe Wagner reny de tonga de mitoy tam'ilay orona peo tamin'ny RFI zay nisy le mpitondra teny gouvernementa teo na lefa ny faly izy misaotra betsaka aloha amin'ny faly tena mahafinaritra amin'ny fiara-miasa amin'ny faly Arivonondramananarivo zay technicien tena manao zay mety mihitsy miaraka amitsika atao amin'ity miara-manonja ity sy mifandarina rehetrarehetra moa zany de faly daholo no mandrindra izany fa tsy maintsy fa tsy hoe tsy maintsy diso zany fomba teneniko zany tsy maintsy nanao communication teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena le fitondram-panjakana satria be da be ny zavatra na voaresaka azy ny fahanovana gouvernement ny resaka motion de censure ny resaka ACC taorina motion de censure nantanin'ny ACDD ny resaka fifidianana ho avy eo ny resaka position Madagasikara teo anivon'ny Nations Unies de mampime le mba fomba fiteny sy le fomba fanehoan-kevitra hoe de niova-hevitra zany nareo hoy ny mpanao gazety ary fetsy be le mpanao gazety vahiny fetsy be mihitsy satria hoe niova-hevitra nareo zany ozy izy raha ohatra ka niraisina tamin'ny zava-misy teo satria fantatr'olona ngefa rehefa nisy an'le voto nataony Richard Randriamandanto ministreny raha mba iny teo aloha de voatsoky izy nisaoty teo amin'izany toerana zany izy na de azo verina hoe misy tetikady any tany ambadika zany rehetrarehetra zany de fantatry ny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy mbola nisy ohatran'izany du jamais vu teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny hoe misaoty lay nisitry ny raha ramba iny après an'le voty teo anivon'ny Nations Unies zany de verina indray hoe en position ny Madagasikara de ohatran'izao fa ity hoany tena nahavarina mihitsy satria nge resaka non-alignement resaka intégrité territoriale sy souveraineté zany no ndresahan'lay mpitondra teny ny gouvernement fa mahavarina de zao tsy niova ozy izy ny hevitry Madagasikara hatram'izay eo amin'ny reto resaky fa mazava ny nambara mota teo ny amin'ny hoe invasion fa hanafiana anie io e fa nanimbohatra anie io e de ahoana ny hoe tsy iova ny hevitry Madagasikara raha izay fa faharoa de zao mampime an'izy inona mo no fialan'ny retolo reto sirika hatram'izay mahatonga an'le hoe mipatinina tsy midécolle mihitsy ny ara économique miakatra ny tahany fantrany eto Madagasikara ary tena ny tenen'ilay mpanao gazety ny RFI record Madagasikara miakatra ny tahany fantrana ozy izy navoaka amin'ny Banque mondiale 80% mahery mahamenatra anie zany tamin'ny ramatoa minisitra ihany zany tao anatin'ilay adevitra iny fa zao rehefa miresaka an'izany hoe mantra ny vahoaka tsy zarizary ny ara-tsosialy zao fahampitehana rehetrarehetra mangala bilany avokoa ny akamaroan'ny malagasy any amin'ny sehatry ny fiarahamonina rehetrarehetra any tsy latsy vavy tsy mahita hoarapaka de manao alabotra mangalatra katsaka de tratra ny fitsaram-bahoaka mangalatra babinakondro mangalatra vilany misy vary mitokona misy loka mitokona mangalatra jiro panneau solaire zany nataon'le malagasy am'izao fotoana tena mazana be le resaka alabotry satria tsy mihinan-kanina le malagasy ary betsaka ny olona verisaina adala am'izao fotoana zao zany indicateur na resaka fahantrana daholo zany sy fikorotanana ara-piaramonina de lasa tonga ny fikorotanana ara-tsaina izy ka zao fetsy be ho le mpanao gazety rina satria niova-hevitra zany Madagasikara antsy niova-hevitra Madagasikara ozy izy fa Madagasikara de anisan'ny manaja ny sotroavina fihavanana de mametraka foana n'lay hoe tena intégrité resaka souveraineté sy ny sisy ohatran'izany fa inona moa le problème resahanareo isan'andro mahatonga le olany Madagasikara am'izao fotoana zao ary tenenareo hoe tsy nahafahana ny asa firy voalohany le Covid-19 izy nareo faharoa le resaka loza voajanahary
fahatelo le resaka adiny Ukraine sy Rosia ka le vote farany teo de le vote le hoe tokony hisitaka le Rosiana manoloana n'le fananimbohatra any Ukraine. Donc zany vote normal ny tokony atao an'izany, tokony anaky an'izany isika. Eo ahoana ny fantanina tokony hisy tahany fanjakana sy ny tafika Rosiana zay manao ny fananimbohitra, manao ny fanafiana any Ukraine io. Zay zany mampatanjaka an'ilay adevitra hoe 270 safira izay rina no nanao hoe eny ary misita le tafika Rosiana ary manomboka mametraka paikady am'izay satria mivory am'izao fotoana zao ny firenena matanjaka any Europe any miaraka amin'ny États-Unis. Ny tady avitsika zany de hoe ahoana ny tsara n'io ady io, ny tsara n'io ady io samy tady tetika de hoe ndao hiditra vote fahatelo sa fahafiryndray dia nisy tahany tafika Rosiana ao Ukraine de raha misitaka izy au moins zany mba mena lay tension de mena le ady de tsisy fikorotanana ara ekonomika mondial satria efa nanakorotana ny Covid-19 fony fitondram-panjakana nanakorotana ihany koa le resaka cyclone de mbola manakorotana ny adiny Ukraine sy Rosia ka tsy zaratsika ary ve miala ao Rosia rehefa mafy be pression communauté de miala ao Rosia de mena le ady fa ozy indray nataon'ilay mpitondra teny gouvernemanta hoe tsy niova nge position Madagasikara sabaka donc Madagasikara ve zany tsy satritsika ve zany ivote hoe mba elana ao anatin'io ady io zay miteraka fikorotana ara ekonomika be da be, ao ny resaka solika, ao ny resaka PPN eratany, ao ny resaka industrian'ny fitaovam-piadina, ny resaka fanafody sy ny sisa ny vola zay tena tokony ny atoto ny firenena vavety de lasa mitotona any amin'ny industrian'ny ady, industrian'ny fitaovam-piadina de vitsy mba tsy lazana hoe gérer an'le ceinture n'lay firenena vavety any ivelany any mamatsy vola aty amin'ny firenena manitra ohatra Madagasikara de hafahafa be ny any le izy de rehefa nanontaniana zay tena hoe fetso le mpanao gazety frantsay ahoana ny fifandraisanareo amin'ny groupe Wagner aina nge zany de tsy mbola manana tena tsy mbola afaka manamafy an'izany ako fa Madagasikara de miaraka amin'ny rehetra sy ny sisa ka hainao ato miresaka amin'ilay retrait le ministre ndrarambahinao nge efa nanaiky efa mivote hoy na de misy any aza any ambadika any pression samihafa efa mivote hoy izy dikan'izay zay teny ministère ndrarambahiny no mitondra ny diplomatie malagasy fa tsy ny teny mpitondra teny gouvernemanta mazava tsara mihitsy zany efa iny ny décision ndraisin'ny Madagasikara teo anivon'ny Nations Unies de arahany iny niova zany na tsy tiana na tsy tiana ny position Madagasikara riny niova tanteraka mihitsy teo izy voaniditra ny ely Rosiana tao Ukraine de nangatahana ny hevitra zao tontolo zao mpikambana amin'ny firenena mpikambana de isika ny teny an'le hoe sabaka zay aloha zay nge le nataotsika tsy momba ny antsy tsy momba ny aroa zany mbola adevitra hafa ho azy zany efa nazavaintsika hatramin'izay zany resaka non-aliné zany fa tamin'ny andron'ny président Ratsiraka nisy an'izany sy ny resaka Cuba sy ny resaka ady mangatsika sy ny karazany zany fa niova ndray le position taty am'le faharoa satria nitabataba ny filoha frantsay hoe raha ny firenenareo nitafia amin'ny firenena eo akaikinareo inona ny zavatra ho ataonareo tsy mba hangataka fanampina amin'ny firenena akaiky anareo ve nareo sy ny amin'ny firenena mikambana zay satahijoroantsika atao anatin'ity firenena mikambana ity ampio zahay anameloka fotsiny any de efa zava-dehibe am'izay fanafiana ataon'ny firenena ohatra ireo antsika zany i Komoro fa raha manafika atsika zany Komoro de tsika ve de tsy antso vonjy eo anaty amin'ny firenena mikambana tsy antso fanamelohana ve tsika amin'ny fanafiana ataon'ny Komoro a Madagasikara satria mety tsy ho zakatsika koa ohatra raha mandeha be fandrosoan'ny Komoro fa Komoro moa zany tonga de atao anatin'ny saika fa azo raisina hoe La Réunion, azo raisina hoe Djibouti, eny Afrique du Sud ihany ko zany zavatra zany mila resahana ohatran'izay le izy ka raha miteny hoe tsy miova ny position Madagasikara niova ka ny retrait tamin'ny voalohany tsika hoe nitsofoka atao le tafika Rosiana de ny sabaka tsika fa ity teoriny tsika hoe misitanareo le tafika Rosiana fanjakan'ny Rosiana ao Ukraine de nanao hoe mila misitaka ozy ny diplomatie malagasy le nahabe de an'ilay
ministra teo aloha resaka référendum amina tany zay tsy tokony anobinina fa nalainy rosia kelika ankolaka le izy tamin'ny alalan'ilay fitsapahakevim-bahoaka de nilaina n'le hevitra ilay eo niveau firenena mikama satria reny rehefa avy eo ho ampiasaina ny enjehana ny Poutine sy ny Rosiana reny vote be tabe reny tiana zany nanalala ministra Richard Raymond de zay le izy de le ministra zany teny tsy niova ny position Madagasikara fa izy de pour foana amina resaka fihavanana izy resaka hoe fiandrianam-pirenena sy ny sisa de tena mametraka ho zava-dehibe am'zany fa niova ny position Madagasikara fa trato am'le resaka Wagner am'izay mody fanina fa fatatr'olona fa misy Wagner eto fatatr'olona zany hoe izy ny orinasa ampiasainy zany efa misy information circule par rapport am'zany fatatr'olona hoe inona mety lien kely ifandraisan'ny Madagasikara sy ny Rosiana sy ny Wagner any ambadika any ary pro-russe kokoa le gouvernement tateo aloha mihoatra am'izao fotoana zao ary zany sary zany na tonga le hoe maninona no nametraka an'io ministry ny raharaham-bahiny io ahoana kokoa ny fironana ohatran'izany ministry ny fiarovam-pirenena isy dikany daholo zany fa tsy zavatra mandehandeha azy ka sarotra le izy rehefa nentina teo amin'ny sehatresam-pirenena namanadio tena azy lay mpitondra fanjakana de sahirana ihany satria le position Madagasikara io position fa hitan'izao tontolo zao satria na avitantsika nandroaka ministra neny raha ny Ukraine sy Rosia tiatsika na sy tiatsika ary ny resahan'izao tontolo zao hoe hafahafa tsy fahita no ny position raisiny tamin'ny vote teo anivon'ny Nations Unies dia ny saute le ministre ta Madagasikara ministre Nema io zany zavatra zany dia anisany manamarika ny amin'ny hoe izao ny diplomatie malagasy ahafahana mandamina satria mila vola ny firaisambe iraisam-pirenena tsika anao fividianana ary zay ny tenen'le ministre na serasera zay mpitondra teny gouvernement tany amin'ny hoe en cours de négociation am'izao fotoana zao amina resaka basket fond mila vola tsika dikan'izay tsy maintsy miverina amin'ny adevitra tsika miaraka amin'ny firenena mikambana manala an'io vesatra be eo an-damositsika sy epeana Damoclès be eo ambony lohatsika io sika am'ty resaka position hafahafa ty ke ianao mahantrako ianao tsy aleha farahidonko tsy maintsy mangataka lavako de ianao fa alibe rehefa hoe mahazo vola betsaka avany am'ilay firenena mikambana fa ino manaprofo fa faran'izay mahantra ianao dikan'izay bebe ny vola indra aminao raha kely ho any vola indra aminao dikan'izay antontono ny fahantrano aminao fa mety fonctionnement kely fotsiny tadiavinao fa raha ohatra ka angatanao daholo ny fotodrafitrasa ny formation resaka confection ny impression dotation na matériel sy sisa dikan'izay inona ny ilaina an'le firenena kelinao tsy afaka miodinako mifakaiza amina commune anankiray ianao zany mila subvention mila FDL ianao va afaka mandroso zay ninge le zava-misy mila subvention mila FDL vo afaka mandroso ka resahatsika zany adevitra zany ny antony mahatonga atsika amin'ny resaka an'izany tsotra be ny aminy hoe mandeha miezaka manatsara ny imazina manatsara ny toera Madagasikara eo misehatry resam-pirenena mitondra fanjakana am'izao fotoana zao tsy problème zany satria fomba fiady ara-politika sy ara-diplomatika zany fa satria sahirana tamin'le position raisina teo aloha eny ary député Fetra Rahalamizafimbololona capitaine d'équipe ny teko Madagasikara eo anevon'ny vondrona parlementaire mpikambana amin'ny bras politika miarapa tonga soatsika fampidirina ihany iny natao iny député Fetra makasitraka faniry tolorana rahaba koa ny mpanaraka ny fandaharana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada am'izao alarobia zao volana maritsa sady sika namana faniry fiandohany ary tolorana rahaba koa ny namana rehetra nandray anjara ao zokomonta namana rina reo teknisianina rehetra any ambadika any araky ny tenina eto foana hoe ireo no isaorantsika satria reo teknisianireo no ahafahanareo manaraka mivantana izao fandarana zao ka makasitraka daholy ny ekipa rehetra ao ambadika ao akoatry ny arahaba izay dia hitondra tsy hainy tsy hitondra fampaherezana satria zao ny tena moa vo mandalo eto am'izao miakatra eto am'izao fandarana miara-manonja ny MBS radio Mada izao taorina ny fandalovany reny cyclone moa na rivodoza farany teo ireny ka dia mampahery mitondra ny fampaherezana amin'ny aram-boina rehetra na moy havana namana tapaka mpiaramonina
very fananana sy mba fananana tao anatin'zany fandalovany rivodozy zany ary mbola mety ao ny mitsabotena noho ny ratra na noho ny tsy fahasalamana mety mifandray am'zay a dia mampahery anareo a satria tena mafy ny manjo atsika ko ohatry ny fahantrana zay efa iarahany vahoaka malagasy maro anisa miaina am'izao fotoan'zao ka dia mbola manatena nefa satria ao anatin'izay fampahirezan'zay a no itondrahanay nyteny hoe mbola manateny isika satria manana ny finoatsitsika dia mbola azahotsika zay anjara fitahina avy am'lay nahary zay a hoetitsika miatrika zao ady mafy izao ny antony efa tsy resahana itsony fa tonga de hiditra mivoto atiny a ay misy saika adiniko azafady a kopatanana nisy ireo mangataka kopatanana de ny any amin'ny fokotany tsaronenana izay mikarakara ihany koa fifampiarabana romby ny folony ty volana martsa itya dia manatena fo tonga maro ianareo am'zany a ary misy ko antso atao an'reo le mbola tsy mpikambana ao anatin'zany atokotiko madagasikara zany a ho avy anatevin-daharana ny atokotiko madagasikara ary fampiarabatra hatry ny taona any mifokotany tsaronenana boriboritany fahadimy kopatanana martin président rachel rineny fara marobe anareo fa die makasitrake amin'ny fanehonatrany firaisakina sy fakatiavana ao anatin'zany atokotiko madagasikara zany zay ny fampidirana raikitsy ty namana faniry de entondray ara inona no aratsika ka zao député fetra le tamy zoma moa mbola mahoraka satria voangana kelykely le tamy zoma le tetsy amagroberisika satria tsika tamy zoma ny eritreritra hoe anao fifampiarabana tratry ny taona averiko tsara hoa satria misy manontany manko hoe fangatsy efa vita teny faravoatra ny fifampiarabana fifampiarabana no tanterahan'ny bro politika ny tompon'andraikitra tima any amin'ny faritany iny ho an'ny filoha nasionaly sy ny fianakaviana fa rehefa aveo de misy an'izay ny isaky ny faritra sy ny distrika sy ny commune sy ny fokotany zay vao nyteneny député fetra teo vo avy nanao nge zao alarobia ambony roa tamin'ny lahady teo e efa nalefatsika teto ny sary de tsaronenana zany zao anao zao a de marobe manao any ambadika rehetrarehetra any zany e ka io tsy mijanona zany fa saika anao an'le fifampiarabantsika fa tonga teny akanja mihitsy moa ny tompon'andraikitra goavambe amin'ny filaminana ny zandary ny polisy ny tafika malagasy zany ary de tena niravaka isika moa député fetra rehefa niditra de avaty amin'ny ambasady ny Algérie tsika niditra namakivaky teo tsika nijery hoe inona ny ataon'reto olo reto de zareo moa zany misy manao fitondro mihitsy ary ambadika ary etatsika deo le izy reto olo reto fa misy inona midiny eny ao amin'ny rabe jany eo sahirana mihitsy amina resaka kidnapin na mora rankorona mitapatapa-do samihafa anjorobe sakara komanina tsy midina finna ny dinana teto ndraso misy aloha ty sary ty alefako any amin'ny faly ity sary ty a ny ndraso aloha faly a ho alefako mihitsy izy ty manko zany fa ohatrany sao de ho adinidino fisinyty sary ty fa nandeha ny safony terrain teo mihitsiny alohan'ny anaovana an'lay hoe pour parler fifampiresahana tam'ireo tompon'andraikitra ny filaminana ny député fetra iny izy faly a lasa iny ohatran'izao manko le izy rehefa nijeran'le zava misy tsy mifanoja an'reto olo reto sika satria ny lasa kely izy tsika député tafiditra teo am'le le toerana fa alefako amin'ny faly a vetivety kely fotsiny de voarainy faly izy hoe ohatran'izao zany a no le tena hoe maninona le fitondram-panjakana zany tsy mahatombo tsiraka mihitsiny mieritreritra fa tena hoe stable mieritreritra fa tena hoe anan'le fanjakana matanjaka député fetra nefa tena akanosana tena akanosana le fiainan'le fitondram-panjakana zany de ministra fandroany zany zao ty voalohany volana febroary any 20 febroary le tena mikanjany 13 mai de faharoa ity fidinana teny beririka anaovana fampiarabana tratry ny taona ty de taitsitsika hoe fa inona fa nga misy fepetrany tamin'io takotaka misy loi martial nga sa misy ohatrany hoe état d'urgence na misy mananohatra nga sa taitsare antsika satria mahita an'le fihetsiketsehana mandeha nakiantsy tsika de io tsika ohatry fa hafahafa ity député fetra zao namakivaky avy aty amin'ny ambasady ny Algérie de namakivaky ny taty anatin'lay satria nandalo teo magro ianao io mpanao gazety nge zavatra mahay makasary député fetra mamakivaky am'lay toerana zany a
hoe aiza ahoana ny disposition raisin'reto olo reto de tsy maintsy mijery manoloana n'zany zavatra rehetrarehetra zany itsika zany a miresaka foana ny amin'ny hoe rehefa mpitarika tsika koa mpitarika ary zay le mbola teneniko foana raha sy resaka tsika vaoaka amin'ny hoe zay tompoko rehefa misafidy mpitarika de mpitarika ny anaranay ary tsy mitsoakady eo anatrehan'ny zava-misy miainga foana ary de ny angatahana amitsika fotsiny de hoe arao fotsiny ny toromarika zay a miainga avaty aminay satria tsy hitondra zavatra hafa ho anareo zay fa mitandrina mandrakariva am'izay mety ho zavatra zay verina zany fa hitandrona zay filamina zay de mivakivakytsika mihitsy loha le toerana satria hoe eondry zareo de mila hitatsika hoe reto le olona fa mifatatsika aloha zany de hoe nidina tena kianja reny olona reny hoe inona mampatahotra ao anatin'le tamiotakotaka fa maninona fa misy inona de zao ka le izy enotsika am'izay ty député fetra alefasa aloha ty sary ray ty faly rehefa mandefa n'ity zany faly a ohatran'zao zany a zao nge le endriky le filaminana teo am'le toerana inona mampatahotra tokony manodidina tam'le toerana narovana fa tsy lay toerana no sakanana tsy hidirana tao anatin'ny tao mety manapatonga n'lay sary aloha mialatsiny manapatonga ny sary avy any am'y faly dia tsy hainy tsy saotra n'ireo le tompona ndraiky sisatsokadyny anivon'ny atokotiako madagasikara teto Antananarivo renivohitra ireo anatin'ny boriboritany enina satria ny fikasantsika tamin'iny de ny fampiaraba ireo avy amin'ny atokotiako madagasikara eto amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra ary nisy mpandray anjara atao naneo zay le firaisakina sy ny fifankatiavany zay a fandraisana andraikitra atao anatin'izay ny olom-boafidiny sy olom-bavambahoaka sy ny mpanolotsaina ny tanàna tao ihany ko ireo tompona andraikitra anivon'ny distim sy ny foktim ary ireo vahoaka marobea izay mpikambana sy mpanohana mpanara-diny filora valomanaka dia tolorana fisaorana era-po era-tsaina fisaorana fenoa ianareo rehetra zay na atotsana ireny etsika ireny a na nisy aza ny sakatsakana zay efa tsy mahagaga itsika itsony tsy mahagago iateo a ary anoizako an'izay tenin'ny faniry zay dia petraka amin'ny fantany misy mpanany bohatra ve misy firenena mitady anafika ve i Madagasikara ary milamina ve ny any amin'ny faritra hafaretrany fa to ny ety amin'ny magro be oririka izay efa nanaovantsika fanambaranna niverimberina ny hoe sady fifampiarabana tratry ny taona no hitondrana fanetanana ny vahoaka malagasy ray manontolo ampitaona isoratra anarana sy hiditra ny anatin'ny lisitry ny mpifidy zay fotsiny mihitsy fa nefa dia ministra be galona be kitana telo mirahalahy zao ny tonga teny tsy menatra ve ianareo e inona n nale anareo telo mirahalahy teny sa baiko la izy sa resaka fitazomana toerana fa any misy olona tsy mieritreritra mihitsy any a mamme baiko nadalanareo zao ny tenin'ny député Rambosalama raha niakatra zay mino fa mpampialatra anareo ny tany aloha tany fa manambony nahatra ambony a zay fa misotro ronono ary efa miteny izy hoe maro aminareo reo ny mpianany ilaina anie le discipline fa zavatra takina aminareo a de mba olona discipline nareo fa tsy bety zay le izy a zay ny teniny maly teo aitsio ara-diso zay tany tsy miady ny ery ny fangalana ny fanaovana kidnapina tena mafana impiry intelo voatafika ary nisy namoiny ainy mihitsy ny fianakavian'lay olona ny teny tamin'ny aino manjery omaly ary vola be 200 millions d'ariary le farany teo fa tany aloha fa 50 millions d'ariary nisy namoiny ainy ny avandry zareo zao mbola any ampelantanan'ireo le jola ny fianakaviany satria tena maizina ny fiainan'lay vahoaka tena maizina le zavatra iainan'ny vahoaka de inona ny tonatonananareo telo mirahalahy eny amin'ny magro be oririka mba valio izahay hoe inona ny volam-panjakana volam-bahoaka no anakaramananareo fa ny anakaramananareo a tsy anakana ny atsika ny mpanohatra zay hita fa matanjaka fa mbola ho adinina tady tsara zay teninay zay mbola ho adinina daolo ianareo reo hoe tena ireny ve ny tokony ho alehanareo sy lara-pahamena ao anatin'ny fandanina ny volam-bahoaka ny fisehoanareo telo mirahalahy teny tena zavatra tena tena marary reo faniry tena maharomotra hoe misy mitena amiko moramora anao député vetra fa tena mila tsy ho zaka itsony a lay hoe fanalambaraka atao fanampiny ko ny any ivelany efa mitsanga menatra lay firenena araky ny teninareo teo a no ny tenylay mpitondra teniny gouvernemanta lay ministre super ministre zay efa lany enatra manao faneho-kevitra zay teny hoe miovaova tony ny aina ny fivovakeviny de reny raikeo ny mpitandry filaminana ny lehibeny ary ministra fa tsy ny lehibeny tonga eny amin'ny magro satria nitahotra ny lehibe indrindra mieritrereta ihany amin'ny zavatra ataonareo fa tena efa tsy azo toka tsy azo ekena tsony ny zavatra toy izao ary raha tadiavin'ireo olon'ireo fa tsika ange mbola vahoaka endry discipline eny ny vahoaka ny mpanara-diny filora valomanany fa miteny aminareo a fa raha toy izao hoatrany no ataonareo
raha toy izao an-trano no ataonareo fanakanana etsika milamina ary zony ao anatina tanàna voafefy fananan'olona manokana de manosika ny olona hidina an-dalambe nareo izay nambarana n'ilay ministra fa droit absolu ianao raha matoa lalatina ministra lalatina no ny teny andray a avy am'izay tsika rehefa avy de ho avy am'izay tsika rehefa avy eo marina zay faniry de asa rehefa vonona ve le sariny anasa mbola tsy vonona fa ho toizako ny ho toizantsika mihitsy le izy député fetra fa zao aloha lay mpitondra teny gouvernement tamanko zany a tamin'ny RFI mbola miverina tamin'ny maraina ary zany nanongila tsofina mihitsy ny haino azy tamin'ny maraina zany tokony tamin'ny hoe fito teo eo zany ty moa le sary farany zany io le magro atsika re olona tena mampalahelo nge le mpitandro filaminana ireo misy tarinamana be tabe reo fa le ambony mibaiko zany no tena mampimeo anatin'le izy fa metsika adonaka aloha député fetra hoe matahotra atsika reto matona piditra olona ambony be tena kanja na tiana na tsy tiana matahotra kanosinareo hoe aza mitady zavatra koatran'izay tsisy zavatra tokony atahorana teny de io le magro atsika io fa zao itsika moa mampiseho foana zany ny amin'ny hoe satsika de mivakivakyitsika mihitsy le izy hoe dao tsika ro jerevantsika hoe inona ny tena tiany reto atao de reprendre na ny rejoindre moa zany marimarina kokoa ny ekipitsika fa zao izao ny fanontaniana napetraka mpanao gazety ny RFI nanoratra tany prime ministre lehibe any gouvernement tany filoha Marc Ravalomanana mikasika indrindra ny resaka intimidation fampiororona samy hafa zay miantra sy ny sakatsakana amin'ny sy ny antokony de hoenotsika ny valo teny nylay a mpitondra teny ny gouvernement mikasika izany enotsika tsara vao tamin'ny marainty no nandeha tamin'ny RFI de enotsika tsara mihitsiny fa iresaka amin'ity zavatra ty tsika androany ndao aravaly. L'ancien président Marc Ravalomanana a écrit au Premier ministre pour dénoncer des actes d'intimidation quand il organise des rassemblements de son parti, le TIM. Écoutez, moi je pense que c'est l'opposition, donc c'est tout à fait normal qu'elle dise ce genre de choses-là, mais je ne pense pas que l'ancien président ait été vraiment empêché de tenir un meeting. Très souvent, ce sont des gesticulations médiatiques ou de communication faites dans le but de se faire passer pour la victime. Par exemple, la présence des forces de l'ordre dans le cadre de ces organisations, c'est quand même plus pour garantir la sécurité, et c'est tout à fait normal d'assurer la sécurité parce que très souvent, ce sont dans des endroits où il y a beaucoup de monde, très populeux. Donc, il faudrait assurer absolument la sécurité. Ça n'empêche que nous restons attachés au principe de la liberté de tout le monde de tenir des réunions. N'importe quoi. Amboary kely le retour fa le zafady raha adikatsika zany le izy de hoe nanotra taratasy tany amin'ny prime ministre ny filoha Marc Ravalomanana miresaka an'le fampiororona fanakatsakana na ataony ny antokotiko Madagasikara afaneokevitra samy hafa sy ny fivorovoriana zay ataony de namaly zany le izy le tout à fait normal ozy izy satria mpanohatra izy manao an'izany fa le zava-misy koa ozy izy de resaka tsy lalao amina resaka serasera le atao zany de mba hahatonga an'zareo hoe victime zay zany le tiany tenenina amin'io mba hahatonga ny time ho victime fa tsy ohatran'izay ngely izy fa le toerana io de toerana zay avory-vahoaka de misécuriser na mametraka mipaikady amin'ny lafin'ny fitandrona ny filaminana ny mpitandro filaminana tonga teny zany fa tsy misy mihitsy noho izy fisakatsakana na hoe liberté de réunion na salamizany na salamizany zay zany ny fomba fiteniny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany comme si de réunité zany iny député fetra ka lefitsika tsy nampidirina teo amin'le toerana teo député Todsoa teo député Fendralambomanana teo député fetra nanao an'le pour parler teo ihany koa député Rambosalamy colonel Nangezabe ka liza nge tsy vao tamin'iny raha matoa lalatiny hoe ny talata maty nge ndray alahady tonga de mibana na mivavadin'ny président Marc Ravalomanana tsy hoe mibana moa zany fa teo aloha mivavady zareo de tery ambany tery amin'ny barazy hiakatra talohan'iny ny tany Antsiranana tamin'ny heritaona ny tamin'ny Mahajanga ianao sy député membre Bendrina anisan'ny tondra ihany koa ny négociation sur place akalaza amin'ny faharoapolo taona ny ataoko tim zay fanjakana matahotra sariny tamin'izany satria sariny de ho ampiratina fanjakana matahotra gâteau satria gâteau de ho tapahana tamin'izay fotoanandro zay de nitoly izy hatrany Toliara indro ny tany Toliara no sakanana de inona ny teneninao amin'izany zavatra efa mpitranga foana nge zavatra ataonareo hoe de tamin'ity moa zany de lazainy fa hoe toerana tena vory-vahoaka io ka tsy maintsy tandrona ny filaminana satria so de misy zavatra hafa sy ny sisa fa tsy midika sana mipaisy hoe tsy afaka manao miodikodina izy na salam'izany député fetra marina mihitsy zay satria ny tonga de itsiko ny resaka ny zavatra tadiavin'ny reto olona reto mampatsiahanareo izay raha misy ny energie nany
fa zao moa tsy tratratsika tso no an'ny androany ny ampisehoanandrareo ny sary tamina ny oarana ny barazy aloha tonga de ambarako zay tamin'ny diana ifarany tanytoly ary tena rehefa mihetsika any le vahoaka tsy misy dikany za tsy miteny hoe tsy misy dikany akory ny mpitandro filaminana zay rahanareo fa rehefa ohatry reny ny tadiavinareo a na ho avoakanareo avokoa raha ny miaramila sy ny ao tafika ny ao amy zandary ny ao amy polisy zay tsy tokony ihany mihitsy ny isy azy am'reny fotoany reny na ho avoakanareo avokoa roa izy rehetra reo tsy asakana ny tosiky ny vahoaka sy ny herin'ny vahoaka zany ary vahoaka mieritreritra marobe tsy mieritreritra fa tsy ny ifampiaraba sy ny anao rassemblement miaraka amy président Ravalomanana zay nge ny eritreritra de tsy tsaronareo tsara ho ny tany toliara teo ary hitanareo reny fa nanao sakana nanandra nanao sakana ny zandary fa tao anatin'ny ndray mpimaso de nivaza ny sakany zany ny lamina ny taoriny zay fa tsaro re misy trio infernal mihitsy moa ato am'ty raha ny fijeriko ny analizy koa ato anatiny ty fitondrana ny ty fireneny ty ivadika anany am'zay ao ny Andriamato Filou Andry Rajoelina ao Andriamato prime ministre Tsay Christian ary ao Ramatoa super ministre Lalatina Rakotondrazafy ianareo telo reo ny mampahory manao ny andro tsara sy ny andro ratsy eto am'ty fireneny ty tsy hoe nanao cyclone akory fa ianareo ireo no mampitafienatra ny firenena malagasy ianareo reo no napitikizo ny firenena nahatonga atsika aty am'zao larana farany zao tsy misy idirany ady any Ukraine io tsy nisy nidirany Covid-19 io fa izao ianareo reo no fositra nahatonga an'zao firenena am'zao toerana misy azy zao araky ny teniko hoe alainareo baraka lay firenena ka mitsanga menatra eo anatrehan'reo le firenena maro maneran'zao tontolo zao matoa isika miemitra ao anatin'ny larana amin'ny akapobeny am'reo firenena rehetra mpikambana eo nivon'zany firenena mikambana zany matoa isika miemitra dia ianareo ny tsy nahy ny tantana ianareo ny tsy afaka ianareo ny tsy mahay matoa miemitra le filarana satria raha toka samy iarany zany dolo ny firenena rehetra toy ny any ampianarana io de mety ny ena avokoa ny note tamin'ny matematika tamin'ny fizika tamin'ny technique d'expression tamin'ny anglais sy ny sisa satria asa mety tara ve mety tsy tanakay fa tsy zay le zavatra fa mitovy zany le zavatra anadinana zany hoe ny zavatra miatra amin'ny firenena rehetra fa ny firenena rehetra nanisy ary ny atao hoe fasairanana fanampiny tsy niemitra ny laharan'lay firenena reo fa nahatazona ny laharany fa isika rery Madagasikara nentina Andriamato Andry Rajoelina sy Andriamato prime ministre ary Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy no midina miady ny gisitra am'zao fotoana zao dikan'zay tsy mitombona lay filazana namana faniry sy mpiaino ajaina fa niady any Ukraine sy ny Covid-19 zay nahazoantsika vola tsy toko tsy foroana fanampiana avy any ivelany zay avelako eo iny de ao anatin'zay ianareo ny mbola mirehare mampijabaka an'lay filoha toy ny fanaony moa am'le oeraoera tonga de misaoty kely izy nandalo lay cyclone nidodododo nitondra fanampiana ny UNICEF inona no baiko sy tsindry nataony an'le UNICEF tsy azonareo zarainy reo fa miandra n'Andriamato Filou na mpiandrasina andro maromaro ilay fikambana iraisam-pirenena hitondra fanampiana zany ny zava-misy mahalala menatra ve lay Filou mahalala menatra ve lay mpiara-miasa am'lay Filou ny olona hitondra fanampiana satria tsy vita anareo lay izy ny zavatra hany nataonareo dia nyzara sakafo de eniko ny tenin'ny député Ramboasalama omaly ny am'le hoe sakafo mialatsina fa tsy ho teneniko arak'lay fiteniny fa mba toko malefadefaka hoe lasa kaka afaka adiny 5 no zarainao dia apahana malagasy ray apaharivon'ny malagasy na ray apaharay alin'ny malagasy no nisitraka an'zany sakafo indray mandeha zany zay tsy hiverina itsony mandra-piala n'Andriamato Filou zay ve le zay le sartination zay le sartination ka tena zay aza manaiky reberebe ntsony re olona raiso atanana ny o avinao fa tena efa marary efa tena mivona tanteraka mihitsy reto mpitondra atsika reto ary ianao Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy mitodika aminao manokana ianao koa Andriamato prime ministre atsahary ny fampiasana ny DLC io iaho ny direction en législation sy ny contentieux eo anivon'ny primature avereno raha tsy tianareo ny idinana iandalambe raha eo anatin'ny fitakina izay akoatra ny fitakina zay ataona fikambanana maro sy atoko politika maro am'zao fotoana zao fa hoe avereno aloha isitraka vaovao maro lafy ny vahoaka ary mahasarotiny anay zay zavatra iny hoe ny MBS sy ireo ainao manjery hafa maro izay ny sakananareo tsy avelanareo iditra ao anatin'ireny tambazotra ny canal sat ny parabole sy ny Star Times reny avereno iaho
fa hitanareo reny tamy toliara reny tsy menazy ty ataonay ty fa teno tanterahanay ty raha mbola toizanao raha matoa ifitongilanana ifandraisana fanapahan-kevitra tsy mifanaraka am resaka hoe mifanohatra am resaka fahalalana amiteny a sy ny demokrasia sy ny tanitandalana ka de manafatra anareo izay zay tsy andefitra lava eto misy fetrany ihany ko ny fandeferany vahoaka tsy miteny hoe natokitiky madagasikara na ny RMDM na ny panorama io na ny hafa rehetra any fa misy fetra ny tadidio tsara zay teninay zay hoe misy fetra ny fandeferanay a fa aza tosika izay idina andalambe izay lazainao fa droit absolu ary overitsika zay zay indrindra matsy ianao ihany no asaina mamaly anao raha mato minisitra fony mbola tsy nahazo toerana ianao fony mbola tsy nitovy fomba fijery tampoka tamin'ny ihany rajoelona zay nampangainao fa namatso vola teo nivony kapisaty tamitinery tam'izany fotoanandrano ianao ihany niaro ny endriky ny demokrasia ary niaro mouvement Saravalomana olona endry ary mahay manao fanehoan-kevitra endry fa ianao ihany nilaza ny tokony andraikitry ny fanjakana tam'izany fotoanandrano de aleo mba enotsika le droit absolu satria rehefa nenona le teo tohatry ny tsy zantsony le faneho-kevitra olona nahazo seza sy tsy nahazo seza nge enotsika le izy député fetra tena mifanohitra mihitsy zay fa de alefaso faly ara aleo fantatry ny vahoakany fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina andalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza tonoana ao fa ny fianakaviam-beresam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aisany droit any olona manifester atsao io zany nge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe miadevitra apetratsika eto amin'ny firenena de adevitra diso hoe mitsangana am'izay le olona rehetrarehetra pikara manaty politika reo de hoe aza teo avelao ny fitondrana efa visaka ny olony alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy midina andalambe ndray normal be n'olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihina sakafony tsy misakafony ny tamy sabozety refa satria tsy vola fa mikatona dolo ny magasin zany matahotra fandrobana andraikitra ny fitondram-panjakany zany andraikitra ny fitondram-panjakany zany ao anatin'le izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra Mivony Saravalomana nge raha nampidirinao tao Ambojatovo tsisy nikatona ny sokatra tsara dolo ny magasin rehetra na ny teny Ambojatovo na ny teny Analakely ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao Ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotandreo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny Mivony Saravalomana capable mirava normal nge reo magrobeoriky ko maninona ke nitsavelanareo anao ohatra magrobeoriky izy raha eo amin'ny kianjana Ambojatovo ny tedava ny olona tsy avelanareo an'io hevitra ao magro zay izy ihany nge no mamalo ny tenany e député fetra marina mihitsy zay ary zao zany nahita hevitra ty taorinan'zay fiainonan'lay raha mato minisitra mbola tsy minisitra moa izy raha tam'ireny faneho-kevitra reny de zao zany no ataotsika ho enregistretsika iny a ho alaitsika amin'ny telefona na amina CD na amina tahiry pesary de hoentitsika rehefa manao fihetsiketsehany sika hoentitsika iny de alefatsika amin'ny haut-parleur na zay na azy ilazana azy na amin'ny mégaphone de ho averitsika reny de ho hitatsika ny réaction zay indrindra matsy mety mbola iverina zay amin'ny fahavaliny volana marsa mety mbola iverina zay raha afaka pitso tsy fantatray mihitsy fa zonay tanteraka zany satria tanànanay io e tokotaninay io fa tsy anareo tokotaninay io aroka zay le européenne le irahana foana hoe raha nresaka le UNICEF ateo raha nresaka hoe zara sakafo ny Andriamato Filoha de hoe fa mba inona moa le nataonareo miteny zay reo fa mba inona le natao fangahandraikitra ino izay nga mitatana volam-panjakana izay nga manana ministera fa le olona koa zany moa de reo le olona karamainy le raha matoy iny ary efa malaza zay ary misy fahamarinany misy fitombenany zay jahatra lambarako zay hoe io ao anatin'ny ministera serasera io a no tena mpanakarama nyreny manao compte fako a manaratsy a etsero mezaka manarotsarona ny zavatra marina zay lazainy ny aty amin'ny fanoerana sy ambaran'ireo a mpisitona lakolosy rehetrareo ka izany ny zavatra mampalelo ka dia mamerina ndray mandeha mety mbola iverina eo izay fa izao hoy aho teo aza terena ifanandrina na ifandona mpitandro filaminana ny vahoaka aleo aneo hevitra kalalahana mbola rassemblement politique ary nge ny resahany teo e mbola resaka karazana manifestation fa ity ane ka zavatra fifampiarabana sy fanetanany mbola tsy resaka hoe fitakina zavatra ny nataonay teo a
raha nikasa amory olona izay tsy ny hoe raha vao ny ACC tsy vonona iresaka an'zay na hoe takinay ny andravana seny mbola tsy izay tamin'iny andro iny fa ny hoe andao ifampiaraba ifampirarisoa fa vaovao ny taona mety ohatra niketsiketsina kely mety gaga anareo fa aloha resahako zay fa niry tena mbola ao anatin'ny somary tsy fahasalamana kely ny tena eny fa seriserena fotsiny moa fa tsy de tena hoe tsy fahasalamana fa maro raha tsy salamano ny tena hoe voatery tsy maintsy mijoro fa de ialana tsiny ohatra somary ketsiketsona kely dia iverenako le teo hoe miomana ianareo alefa aso adolina ny gouvernement ray manontolo asevo midina hatramin'andriamatofoloha hatramin'ny prime ministre hatramin'ny garde présidentielle fa io de tanànanay de tsy maintsy idiranay na tianareo na tsy tianareo de miomana ianareo fa raha saratrika mbola miditra am'zay ianareo mety ho tonga io hatramina korotana eto am'ty fireneny ity satria il suffit va miantso olona 10 fotsiny zay mpikambana isaky ny fokotany natao ke ny 2 amby 100 eto Antananarivo ampitombotsika an'zay efa mahita betsabetsaka ihany zay efa raha ialina zay tsy misy dikany amin'ny président Ravalomanana sy ny aty amin'ny atoko misy azy no miantso an'zay hoe andaotsika ivory etsy izay mbola namerana izy ka atao anatin'izay kolo no iarabanany irarina soa félicitation député Alain fa tena mipoka ny zavatra nikarakarainao hoe ohatra reny ny team rehefa mikarakara zavatra teny amin'ny magro tena mendrika milamina tena hoe reny ny taratra rehefa fakatiavana sy fahamendrehana misy eo am'zany mpikambana sy mpanaradia Flora Valomanaka de félicitation atolotra ho anao député Alain sy ireo olombofidy rehetra be ny tanàna hatramin'ny sécurité koa tamin'izao mahafinaritra satria tena niezaka ny fety eny amin'ny lalana sy ny sisa de alefatsika mihitsy ary ty sary ty député fetra satria rehefa niala teo amin'ny magro be ririkitsika satria itsika en connaissance de cause iza koa ny teanararoatra any ambadika any inona ny tadiaviny reto olo reto fa manino reto midiny eto sy ny sisa itsika nge manana option be tabe foana ary tsika misainy zay ny teneninay anareo hoe arao fotsiny toromarika resahanay fa zahay tompoko de eo miaraka aminareo tsy vitany eto amin'ty toerany ty zay fa rehefa ilaina midina ny akanja de midina rehefa ilaina koa miady hevitra ambony latabatra de miady hevitra ambony jerevo ty sary ty io ny tena ko mampita vatana iny député Rambo avereny kely faly zay visiteny any olona vitsy kely reo raha reo moa ny atsika vily tany amin'ny 13 mai mba ahono izy reto zay le izy hoe mbola voatandro tsara ny filaminana niainga tsara isorana satria sarina vidéo amateur izy ty de nandefa ny sasany fo zany isorana zany fa voacadre tsara ny olona mbola tiatsika hoporofona mako zany hoe atraizitsika mahay mife ny resaka filaminana satria député fetra tsy nisy mpovaritra nanakatona tsena tsisy taxi voaroba tsisy moto voasakana tsisy magasin katana nandritry ny fotoana rehetrarehetra tsisy olona naratra ny embouteillage nandeha tsara satria tsika dia nanao tanjozotra maro iny zao tsika aty akaiky ny raseta zany zao iny avy ary amin'ny samsolona iny zao de ivoaka ty amin'ny avance saintera zany zao tsika tratran'iny sary iny zany de ty tsika resahana hoe betsaka no ireny ny taoriana atao rehefa tonga moa tao amin'ny kizebelera tsetana zany de arabaina tsika rehetrarehetra hoe lay fahendrentsika tompoko am'lay fomba fitarihan'ny président Marc Ravalomanana le leadership ny président Marc Ravalomanana zava-dehibe député fetra zay mihitsy le tiako amafisina le teny zay ary tenenako an'ty teny anankiray ty manao hoe afa ihany lay tiako Madagasikara lay atoko satria atoko manana leader tokana mpitarika président Ravalomanana atoko manana ny tanjony na ny objectif ny atoko tiako Madagasikara ary atoko manan'olona mpiara-miasa mavitrika sy mahavita azy na hoe ekipa mahavita azy zany atoko tiako Madagasikara isaorana daholo ny rehetrarehetra ary isaorana koa président Ravalomanana atao anatin'izay satria tsy namelanay irery tsy namelanay tiako Madagasikara teo Antananarivo reny vohatra boriboritany enina ireny nanaovana antso teo ireny satria ny ampitsy moa araky ny teninay teo de mbola nikarakarany azy koa ny atsimon-drano ary mbola anatanteraky ny azy ireo leo aty amin'ny manodidina Antananarivo fa azataitra ianareo alefaso ihany lanio ihany ny vola alefaso ihany mpitandro filaminana ifanatrika aminay eny na tsy tokony zay ara tsy ilana mpitandro filaminana ho ia teo any amora rano krome reny alefa any andavamamby reny alefa eny anala mahitsy alefa fa any na any asa fanendahana na ny resaka fanafiana toeram-pivarotana na cash point na inona io tena tsy mitsahatra mihitsy tena mampalahelo marary ianareo tena marary ny sainareo mila mitsabo teny ianareo fa be loatra le tahotra ao aminareo
de amafisiko le te hoe tiako Madagasikara tari amin'ny président Ravalomanana tokana izy ny lidera faharoa manana ekipa izy a ary mifahatelo a manana ny tanjony zany atoko zany ana objectif rehefa tsy mety aminareo izay araky ny tegna toe tokana la izy dia tsy misy manerinareo mihitsy hiditra fa raha ohatra ko izy hitanareo fa mety de ajainy zay fiarahanao zay a ao anatin'ny discipline ao anatin'ny resaka fakatiavana faraisakina fa fehezin'ny fitsipika zany fiarahanao zany a ary tiatsika ho ampitaina am'ireo tompona raiky mpanjakana ambara fa manana ny fahefany zany tenina izany hoe faka ohatra zany faka ohatra zany rehetrarehetra zany satria ny zavatra nge tsisy mandeha am'izay lohan'ny ntsony eto amin'ny firenena ary mety alohan'ny amara-paranana satria efa mandeha ny fotoana eto namana faniry dia ohatra anatin'zany a ny zavatra mitranga eny amin'ny antemera-pirenena satria misy ny feo mandeha hoe misy ohatran'ny fionana any am'zany antemera-pirenena zany forovorina any am'zao fotoana zao satria ohatrany misy ny fikasana ohatrany mbola andravany zany bromaritra zany ny zavatra efa ady miariary misy eo amin'ny samy mpanaradiany filohan'ny rajoelona sy ny atoko ny vovonana misy azy de efa tsy takona fenina itsony androm-panjakana sy mpitondra androm-panjakana krizy io e krizy zay mihitsy dikan'izay zany tsy marina tsony tengay any radio le tsisy krizy eto ka atao inona de alogisy concertation mila an'zany ianao e mila ianao de zao akoatran'izay eritreritray a hita tsy le vovavon'ilay prime ministre izay efa tsy manana légitimité tsony ianao andray mato prime ministre ao malala menatra mametra fialana rehefa tsy ametra-pialana ianao rehefa tsy ametra-pialana ianao de arosoiany ara le midira am'le atao hoe vote de confiance midiry ianao rehefa nisakatsakanana sy namboamboarina tao zay natao zay tsy hatateraka sy tsy ampipasy an'lay motion de censure dia io anao fa mbola tafapetraka eo ihany nitsakitsahanyilay filoam-pirenena sy ny ekipanareo ray manontolo fanangina teo an'lohany zany ny ACC ilay fitsipahapitokisana ka raha say ianao raha manana etika ianao raha tena mahatsapy ianao fa tena mbola tokony hitondra mbola atokisa ny vahoaka izay solona itena eny anivony antemera-pirenena miento eny manaova vote de confiance apetrao ahitanao azy apetrao ahitanao azy ka zay indrindra fa efanao omeny lalàna ianao a afaka manao an'zay fa ny tena mbola mampalela ao anatiny ane de olona nianatra amin'ny prime ministre zany e fantatra anao folo lefa niasa tamina organisme international mety misy ray roa tsy fantatra zay niasanao tany fa fantatra anao fa manana fahalalana sy fahaizana ary mahafantatra n'zany farafakely ny tokony fantatra amin'ny lalàna sy ny lalam-panorenany zany fa lay faneho-kevitra ao aloha e taorina n'lay motion de censure izay nikasainy ny solom-bahoaka 5 napetraka dia hoe ny tena tiana atongavana amin'io a de ny empêchement ny filoha-pirenena ko maninona koa moa ka ilay olona nametraka anao te sy ny safidy anao teo zay nankatoaviny antemera-pirenena lay fanendrenanao no angadomondry tsy mahatapa-karatra am'izao fotoana zao no mahatafiditra ny lalina atao anaty maizina an'izao firenena zao ko miendrika azy mihitsy ko le empêchement e fa ina aloha mbola miavaka tsara zany e avao tsara aloha le motion de censure sy ny motion d'empêchement fa mbola tsy nisy nidiran'zay mihitsy zatra nataony zany hoe fanonganam-panjakana ho netretin'le solom-bamboaka atao ka fatorany am'izay le prime le filohan'ny republika de lasa natahotra de lasa nananao foana ary misy resaka ary le mandeha hoe ary tena marina satria misy nyreo tafaresaka aminay fa taorina nyreny fanovana gouvernement any nataloha kely ndreny ke zay de fa nahiny feo hoe reto dolo no mialy ary retolony reto ny tena tompony fanapaha-kevitra am'ireny fanovana olona ho mpikambana ao anaty gouvernement zany de zao leo ihany lay ministre aroseriany loana anisan'zany re ministre ny travaux publics ireny fa satria ampitenenina tony bloky zavatra tsy ho tanteraka de manondrotondro le travaux publics teo aloha le teo aloha zay teneniko zay de efa niteny an'izay ateto indray mandeha nanao hoe ino nge tsy isy zany autoroute ho vity zany eto e fa ny farafahatsara noho iaho dia lalana 2 voies makany sansa makany a de lalana 2 voies miverina mitovitovy amy rokady fa mbolo ratsy noho ny rokady sy ny masay ara no satria ho tanterahany eo ary apahany kely kilometatra ray raha vita ianareo hatram'izao moa tsika zany totitra ny tanibarin'olona maty ny fiariany olona sy ny fivelomany fa mbola tsisy resaka fanonerana hatram'izao tsika am'teny zao de le ministra ho any sasany efa leo
ny sasany ray efa lasa le ministra na le tompona ndraiky mpanjakana efa nitsoka ny ivelany vao mody namoahana ist zany hoe efa lasa le ambo vao manangom-bato mariny hoe tsy fitoraka aloha ny alika fa fomba fiteny malagasy iny satria tsika dia manaja ny zava-mananaina sy ny biby ary zay ao anatin'izay no nararotako itenenana an'izay namana faniry hoe tsy tokony hotoratorahana fatany fa zava-mananaina nataon'andriamanitra reny a tsy tokony hotoratorahana fa fomba fiteny moa le hoe rehefa lasa ny amboa vao manangom-bato de teo aseho zany mandray andraikitra izay a mampiatra lalàna izay tsy zay ny ataonareo fa mifampiaro anatin'ny ratsy a ianareo mianakavy tsy mahay mitantan'ireo ka de zay le teniko teo iverenako le tena mahakasika ny fionana saika nikasaitsika zay ny sakanandrareo ny hoe tady dio tsara fa misy fetrany a ny faharetanay misy fetrany ny faharetan'ny avy aty amin'ny fanoherana amin'ny akapobeny indrindra izay tiako Madagasikara sy RMDM ka aza tosika izay a idina an-dalambe aza tosika izay a ifandona mpitandro filaminana ary ny amin'ny manaraka ianareo telo amin'ny rahalahy miteny anareo zay amin'ny masolom-bavamboaka zay manara-maso ny asanareo tsisy antony idinanareo eny fa any amin'ny misy kidinapinina any amin'ny misy famonon'olona any amin'ny misy fanaovana kidinapinina zaza varira fangalana voamason'olona mpangalatra taolapaty sy ny rehetrarehetra any amin'ireny manao tantely afadrakotra ny are-pirenena any ianareo ny tokony mandeha ovina ianareo telo mirahalahy mba niaraka nidina tam'izany ovina ho iaho teo ovina nisy fotoana mba niarahanareo nidina akoatry ny tamin'ny 20 février ozy izy namana faniry de niony le tamin'ny zoma lasa teo iny ovina fantatrareo ve le asanareo sa voatery ihany ko nareo nidina teny mampalahelo a fa mieritrereta ihany ho iaho teo aza tosika izay a idina an-dalambe aza tosika izay a ifandona mpitandro filaminana fa sahako ny milaza eto fa na ny mpitandro filaminana areo mijery ny endriny ozy teny faratsy hoe il suffit de mijery ny endriny de fantatra hoe tena mijoro tsy satry malefaka anao amin'ny fijery tsy vonina mihitsy a ary tena tsy maniry mihitsy tsy manana eritreritra ny fandona amin'ny vahoaka reny olony reny ka oaka zay ny famporisianareo azy fa hovidinareo lafo zany safidina ataonareo zany aloha ilamina aloha afaka hiteny malalaka de aloha ny rehetra neo hevitra ary aloha ny olona ifampiaraba malalaka mbola tsy niteny ao izahay hoe anao fitakina na anao zavatra fihetsiketsehana ara-politika fa fampiarabana tsotra sy fanetanana namana faniry noho ny kasainay ho atao fa lasa moa ny député fetra amaraparana antsika azy ara député fetra angamba satria fa lasa de lasa ny fotoana isorina namana technicienne namana tao ambadika teo ihany ko na fahatsika kely mba nioatra kely zany satria nioatra zao tsy maintsy kajina tsara mifandarana député de teny famarana anazy ara de farana antsika tanteraka am'izay mifandarana fa betsaka miandro de rovina indray de ahoana fa kalma fotsiny aloha kalma fa eo mpandrindran-javatra tsika io fa ndana misoratra anarana aloha zay anga mazava-dehibe député fetra ny amaranako azy dia fanamafisana an'izay teny tao anatin'ny fandarana zay nanao hoe atokotiako Madagasikara manana lidera tokana atokotiako Madagasikara manana objectif ary atokotiako Madagasikara manan'olona manana ekipa izay tena hoe vonona hitondra fampandrosoana sy hanovana ny fiainantsika malagasy ka ao anatin'izay nitondrako fanetanana toy ny fanaonay tatoato zay taria président Ravalomanana mitondra fanetanana antsika hisoratra anarana satria mbola hatramin'ny faharaika amin'ny telopolo ny volana me ny fahafahantsika misoratra anarana miditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy satria rehefa tsy mandray andraikitra itsika fa manana zo avele tsika overy ho raraka tany ny zoananantsika de ny mifidy a misafidy zay olona hitondra atsika tsy afaky ny anao ninininy ianao a hitondra fanovana raha tsy miditra ao anatin'izany lisitry mifidy ka dia manetana atsika anaraka n'izany toromarika izany zay no amaranako azy a de hitondrako sy ametrahako ny veloma mandra-piresaka sy mandra-pitafatafa indray a amintsika rehetra zay mpanaraka tsy mahafoy ny fandarana de miraro so atsika rehetra mampahery atsika rehetrarehetra fa mafy ary tena mafy le zavatra iainantsika raha ohatra tsika ka mitodika amin'Andriamanitra araky ny mahakristianina atsika dia ny teny zay ataotsika de aoka raha anasa fa tsy mba eo molotra sy eo mivava fotsiny a fa raha miaraka amin'Andriamanitra isika ary arahantsika asa ny teny zay ataotsika de mino fa ivoaka am'izao fantrana sy ho tonga am'izany tena mba fiainana tsaratsara koa fampandrosoana zany a ny fiainantsika malagasy rehetra ka dia miraro so atsika rehetra samy tsara amin'ny manaraka indray tompoko
iny ary de misaotra ny député fetra, misaotra ny Motarsan, misaotra ny Rina Rabe Mananjara, ny teknisiantsika rehetra ianao zay nanaraka ity fandaharana ity. Betsaka ny zavatra mbola tiana mbaraka nefa voafetra moa ny fotoana dia toizana manaraka indray zany de makasitraka tompolamaka telona tompovavy.